Plasy vavy a maro moa solombavam-baoaka vao tonga tamin'omaly somary mbola jeraka mitohy ny fivoritsika manolotra ny arahaba ho atsika solombavam-baoaka rehetra ny tenako tonga manatsika izao a fivorian-dehibe izao arabaina toraka izany koa ianareo solitenan'ny gouvernemanta izay tokony nanana solitena nareo tamin'ny maly fa tsy tonga fa ny raharaham-pirenena moa tsy miandry ny tsy afaka ny asa ny travaux de commission amin'ny lalàna anakelina zay voatentsika androany ziska tamin'ny roa maraina tamin'ny roa maraina zany ny vao vita ny asa tamin'ny maly ka dia manentana ny gouvernemanta izahay mba mavitsika amin'ny fandanina ny lalàna izany mialohana idirantsika amin'ny votoaty ndraharaha dia iangaviana ny tatsoratra ramaky ny anaran'ireo solombavam-baoaka tsy akanavaka zay tsy afaka manatsika ity fivoriana androany ity ka nahatonga taratasy fialan-tsiny ary ambarako antsika solombavam-baoaka fa misy solombavam-baoaka zay tsy tonga mihitsy tamin'ny fivoriana ary tsy maintsy andraiandraitra ny birao maharitra andefan'izany any amin'ny ACC anamarika fa tsy tonga mihitsy izy mivory ary isika dia modely isika amin'ny fanatanterahana lalàna satria isika dia mpanao lalàna ka dia tsy maintsy hisy indray koa solombavam-baoaka izay mety hiara ny lalàna araka ny règlement intérieur atsika tsy ho lasa solombavam-baoaka tsony fa tsy maintsy ny miaraka aminao no ansolo azy arakaraka fanapahan-kevitra zay ataony ACC ko dia omeko amin'ny rahatoko pakateny ny micro zany. Saotra Monsieur le Président, mirahabatsika rehetra atao anaty trano. Zao dia angaviana ny fitonandraikitra anome ny micro amin'ny solombavam-baoaka mba hanaovany mahafahatongavana. Fa androany dia tsy misy solombavam-baoaka raha tonga excuse eto nandray azy. Zany hoe tokony ho tonga daholo zany raha tena marina. Satria tsisy excuse voaray. Saotra toko. Omenanareo ny micro toko. Lahara fahadimy amby roapolo dinaroa ihany maroantsaitra. Lahara faharoa telopolo vanaona lehibe Betokatsimo. Miara-bapanajana tompoko lahara fahatelopolo efatramby Bikelaza Saint-Marie. Dia raha manana ny fiarabana député voafity amin'ny distrikany Ambatoboeny laharana 700 toujours 13. Numéro 043 Mandara Fernandi député Namibé. Numéro 48 Dr Menavourba député de Madagascar voafity tany Saint-Marie. Numéro 56 député voafity tao isika Port-Berger. Numéro 46 Yann Marindry député voafity tao Marovoay Sotra Madagascar.
Numéro 53, Nakanisa Lisa Fumanegi, de Rurua. Numéro 57, Pepe Missou Nazoa. Numéro 59, Rajushnora, député Pétiuk. Lara kay Nabiyapolo, dati Majagaan. Larana fahatelo-polo distrika Nambositra. Lara na fahavarampolo, Larante, Jean de Dieu Benjamin, Touliara-Bondoa. Numéro 75, député Seta Fianarantsoa. Numéro 62, Thierry Rataf, à Varadran. Numéro 80, Dr. Benjamin de Voumont. Numéro 162, Boulmazar Félix Police, district de Vatin. Numéro 93, député Fito na district de Matsanga Faru, Gorodola Manamaliva. Lara Fasipolo, député Tony Bofito au district de Saint-Bernard. La Faraika Timopolo, Bismarck Yus, Avaponi, Soran Panel of Efanity, Bantan Montava, the Puri Luz. Lara Tilpulo Jato, Randia Shara Gavartireni, Sulumba Boca, Antananarivo, Voador. Lara Mara Captain Pulo Jato, Persira Zafmandi, Deputy Akazupe. Numéro 126, Dr. Raymond Dimoudou. Numéro 122, Ratiraka Sophie, député Uni Fatoumandi. Numéro 44, le Cotortina na Franki, sur le Mamboka, Tamari Fati. Rasulman Nabi Boliti, député Mancha, numéro 118. Numéro 114, député Bofito Sakara, Raphaël Jean-François Dilegoura. Lara na Fasipolo Jato, Ratul Samara Sen, Nabitingeti. Fala Zato, Augustin Marnato. Numéro 112, député Maurice Manazar. Numéro 87, Tatamordi Maduka. Numéro 95, Livre, Seta de Nação, député de Soavanati. Lara Farua, Mena Onesifor Edvin, député district de Tito. Lara Fadimi, Dr. Narsura Mananarivo, Sumbabobok Fidi, Tawan Mananarivo Fayena. Numéro 98, député Lucien Bofito Soulmani. Numéro 83, fait la population de Mernarive. Numéro 86, la population de Bofito au sélection. Lara na fahavarampolo, Rafitimana na Désiré, sur Mamboka, Bofito to Tamarari to Faifat. Lara e Nabiyapolo Jato, député Bofito, Aucunhalade, Rochana Ochen. Lara Fatimete Polo, député Bofito Belarana. Satria fa tonga eto an-tanako ianarandreo député izay tsy tonga ka nanao taratasy fialan-tsiny dia vakina aminareo zany. Larana fahaefatra, Andriamamonjy Olivier Mbosary Atsimo. Larana fahasivy ambin'ny folo, Asimo Bruno Ambilobe. Fahatelo amby roapolo, Boditefy Hermanantsoa Odilon Vondrozo. 27 fiarovana Lovanirina Célestin Betafo. 28 Firenena Richard Désiré Manzy. 29 Fiereza Vinany Mora Felibe.
39 Mamiaza Charlot Mananzar, 153 Manampo Jérôme Analala, 82 Rapotondramamitra Vahiny Félix Amparaparapolo, 132 Razafy Mandrosy Razanavato Virginie Moramanga, 138 Razafy Tsoarana Edison Andjour B, 139 Razafy Tsialavelomanana Solomampionina Voipelo, 140 Razaka Andriamiao Barthélémy Yous, 149 Saïda Zakaniana Mahafaly Josepha Soalala, 160 Tsitara Rogers Osman Toliara 2, 40 Mamerina George Semilien Manakar, 157 Toulia Bernard Tiombe. Sotra Monsieur le Président. Misy solombavaboaka voatonga reo zay atsangano tana zay voatonga atao tsirairay le izy mazao toerana aloha avy ato nanaovana azy. Numéro 13, député Bofito Dami Thomas Lafaro. Adriana Thierry Didier. Numéro faharoa ambin'ny folo, Oslo Sandelandy, député Nasalou. Numéro 3, Ndjemamela Doromelis, député Bofide, district de Bekine-Drouy. Numéro 97, député Anne Christophe Bofito, district Frédéric West. Ao vita zay. Ay bomisa lefelo. Numéro 127, Marielle Ravoniacho Andemiapia, district Nikou. Numéro 133, Moussa Razafy Paris, district Matinata. Numéro 24, Dalkaoui Yofdis. Ya, isorana le tatsoratra nanarateraka fiantsona anarana teo izay. Tsy hainay amin'ny anarana solombavaboaka rehetra, misaotra manokana ny honorable firenena tamin'ny fandraisany solombavaboaka any Morondava. Zay tena manao ny ainy tsy ho zavatra izy tamin'ny fikarakarana rehetra zay natao na ny sakafo ary tena niasa lerana dia isorana eto manokana izy amin'izay service zay natao hoan'ny solombavaboaka. Ny tanina isika solombavaboaka rehetra koa amin'ny mission zay atao mba hanao tohinareo sasany koa amin'ilay nareo rahalatsanavatsika zany. Tokolasy tokovavy mialohan'ny irosotsika amin'ny lahadinga dia tiako ny mampafantatra atsika fa isy fanovana ny fandaharam-potoana ka andraisantsika fanapahan-kevitra. Misy ordre du jour zany ovaina isy lalàna vaovao voatonga. Raha sitraka isika dia hodinina voalohany amin'izany ny volavolan-dalàna laharana faha aotra 5 bara 20 sy 2 tamin'ny 10 Jona taona 2021. Manome lalana ny fampatoavan-dalàna ny fanarahana fampindramam-bola mikasika ny famatsiam-bola fanampiny ho an'ny tetikasa fanatsarana ny fahazahoana rano fisotro tena important io. Natao sonia tamin'ny 30 Aprily taona 2021 eo amin'ny Repoblikan'i Madagasikara sy ny banky iraisa-pirenena. Faharoa kosa dia volavolan-dalàna laharana faha aotra 15 bara tsipika mitongilana taona faha 2021 tamin'ny faha 20 ny volana Aprily taona 2021, modifiant et complétant certaines dispositions de la loi numéro 2018-043
du 13 avril 2019, tel que modifié par la loi numéro 2023-026 du 1er février 2024 sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Zengambania ni zavatra fanovana toxique ka dia rasika karewa de hita isika amin'ny ina muti fankatoava votia momba ireo lalàna anankiroa tena important le satria vola hampidirina miresaka rano de vola de koa mba resaka blanchiment io du capitaux sy financement du terrorisme ka izay zavatsy zay zany no voatevatsika koa izay mandany zany dia atsangano ny tanana izay tsipaka tsisy izay tsy milazakevy tsisy ambarako arya falanya ny fanovana ny fandaharam-potoana izay ataotsika. Proposition d'ordre du jour mila vakina angamba mba ahafahantsika azy dia mba miangavy ao ny mpampakatena maky azy ialako tsiny aloha fa androany vao ataotsika ny voto ho an'ny tony malagasy fanazana zany miara-matoa secrétaire général tokony fanataonao teny malagasy ity fandaharam-potoana ity zany. Monsieur le Président, proposition d'ordre du jour pour la période du mercredi 1er juillet 2026 au vendredi 3 juillet 2026. Mercredi 1er juillet 2026 à 9h, séance plénière, salle des sciences, tout le talent, là, la phase 006, cycle 2026, par PL, la mouvement politique en fampiasana sous Mombani, Feni et Madagascar, la Turquie, la Koutou, Artina, la Varna Franki, sous le Madagascar, au vite, au Antananarivo Patel, 11h, séance plénière, salle des sciences, projet de loi numéro 021/2026 du 2 juin 2026, fixant les principes régissant l'exercice de certaines activités contrôlées par une entité habilitée par l'État malagasy et modifiant certaines dispositions de la loi numéro 099-010 du 17 février 1999, modifiée par la loi numéro 2004-003 du 24 juin 2004 relative à la libéralisation du secteur pétrolier à Val. À 13h, séance plénière, salle des sciences, proposition de loi numéro 004-2026 PL fixant le régime juridique du transfert de plein droit à l'État malagasy des terrains inscrits au nom d'étrangers pendant l'époque coloniale, présenté par M. Sitien Thierry Souniek, député de Madagascar, élu à Tuliara. À 15h, séance plénière, salle des sciences, proposition de loi numéro 005-2026 PL sur le domaine privé, immobilier et immobilier de l'État, des collectivités décentralisées et des personnes morales du droit public, présenté par M. Setarajouel, député de Madagascar, élu à Fianarantsoa. À 17h, séance plénière, salle des sciences, projet de loi numéro 025/2026 du 10 juin 2026, autorisant la ratification de l'accord de prêt relatif au financement additionnel du projet d'amélioration de l'accès à l'eau potable PAEP, conclu le 30 avril 2026 entre la République de Madagascar et la Banque mondiale à 19h, séance plénière, salle des sciences, projet de loi numéro 015/2026, modifiant et complétant certaines dispositions de la loi numéro 2018-043 du 13 février 2019,
tel que modifié par la loi numéro 2023-026 du 1er février 2024 sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Sochatu. Isorana Ramatua Jeudi 2 juillet 2026 à 9h, séance plénière, salle des séances, proposition de loi organique numéro 015-2025 par PL relative au Conseil économique, social et culturel présenté par Hanouna Yévé, député élu à Pétutatsim à partir de 10h, séance plénière, salle des séance des questions au gouvernement, vendredi 3 juillet 2026 à partir de 10h, séance plénière, salle des séance des questions au gouvernement, cérémonie de clôture de la première session ordinaire 2026 de l'Assemblée nationale. Simanjeraka ny misotranao raha matoka fakateny amin'ny asa tsy vitanao teo zany. Ialalatsiny fa saika ny adiny rehefa nalapitso izay tena hita fa tadiavin'ny firenena ny mba ahafahantsika indray koa mametsaka sy androm-panjakana hitovy amintsika moa ilay izy fa napetraky mbaninjasany rehetra anjara zany. Taorian'izay fandraisana fanapahan-kevitra izay zany dia iroso amin'ny votoatin-jara isika amin'izao fotoana izao. Ny lahadinika ataontsika izao maraina ny alarobia voalohan'ny volana jolay izao taona 2024 dia mba iangaviana sy mbavam-bahoaka mandray ny toerana azafady raha tehiresaka nareo dia mitsara fanakaiky fa azo tokony tsy tsena ka hitsagatsagana fa ato dia androm-panjakana. Androm-panjakana ny ato raha isika sy mbavam-bahoaka no tsy manome voninahitra sy manome hazy anty androm-panjakana ety hiazagaga ianareo raha tsy hajain'olona koa any ivelany any. Ny lahadinika ataontsika izao maraina ny alarobia voalohan'ny volana jolay taona 2024 izao dia fandiniana sy fandraisana fanapahan-kevitra mahakasika ny tombon-dalàna laharana sipoka aotra enina sipoka 2024 sy 2000 sipoka mitongilana PL mikasika ny politika fampiasana ny teny sy zo momba ny teny eto Madagasikara. Atolotsy ny andriamatoa solombavam-bahoaka Rakoto Artiany Navala Franklin solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafidy tao Antananarivo fahatelo. Manoratsa tantara isika androany fefa ela be mihitsiny ny nitenenana ny teny malagasy ity. Maro ny mpitondra nampanantena an'ity lalàna izay ho fiditsika androany ity. Fa isorana moa Andriamanitra nanome antsika fotoana nahafahantsika sombavam-bahoaka handinika nyity lalàna ity androany. Raha ny tenako manokana aloha dia mahatsapa tena velosoran'ny nahary satria ny olona manome lanja ny teny manome lanja ny culture dia firenena mandroso zany. Raha remarque antsika ny firenena mandroso eto any
dia ireo olona mametraka an'izay valeur na mamelanja ny maha izy azy zay. Ny arabo miakanjo akanjo ny arabo, ny amerikanina miakanjo akanjo amerikanina zay akanjotsika. Ny isorana tamin'ny 20 jona iny avy hoe tena manana fitafy maro samihafa isika eto Madagasikara. Ary teo aho tena resy lahatra ary sorako manokana ny filoham-pirenena sy ny ministeran'ny kolotsaina moa zany communication zay nanao an'iny zavatra iny. Zaho fa tena mivaly aman-janako mihitsy mba namboarimboarinanao akanjo malagasy regny mba hoentiko amin'ny cérémonie mba ohatrany mahafinaritra mahitatsika miakanjo anareny akanjo regny. Ka androany isika hanao andinika manokana an'ity resaka teny malagasy. Zany tsy midika hoe tsy ianarantsika ny teny vahiny. Fa matetika ny olona mahavoafehy teny vahiny, mahavoafehy teny malagasy tsaratsara kokoa. Tsy haiko ina ny antso. Fa tena zava-dehibe tantara ity firenena ity fotoana androany ity zany ka dia ny antso iangavo manokana any solombavam-bahoaka honorable Marakoto Artieny navalina Franklin isika tonga tiraloha Franky azafady lalava manahirana mamaky anaranao ty kay navalina anaranao fa tsy navalina. Misy modelo hoe navalina anaranao kay navalina anaranao. Mialatsiny arifinana reto raha misy fahadisoana ny fanorana ny anaranao so mandrosa kely loana ianao. Misy satroka retoko. Makasitraka eto na président saroka tena saroka fa le sosa saroka bisiky sara dia somary misy raviny kely dia lavitavy. Ny antony nangatahana satroka amin'ny geba ny farana vitatsika soamantsara ny lalàna fehiny teto-bolana sy na fanavoazana. Tianay ny mampafantatra fa isany tena manao ny fanjakana fanavoazana ary maro ny famatazana azy. Izahay izay nivory tambadimbadika tany any amin'ny distrika Sarodala na le resahana hoe izy hoe zay hitsangana eo moa lefa présent fa ny ankamaroany tena mbola tsy tonga no io ara-tsindalana io. Ny angatanay palina dia ny fiaonana manokana amin'ny ministry ny travaux, ny ministry ny finance sy ireo voakasiky ny fanamboaran-dalana himpaona amin'ny manokana izahay. Ny antony dia ity manaraka ity handrafitra ny teti-bola iangana LFI 2027 zareo atoato ka mialohan'ny conférence budgétaire dia tianay mba efa hazavazava sahady ny fomba rafetana azy ny mba hatafiditra anay ao na io ataony zareo anatin'ny teti-bola zay efa nanany fanjakana na mifanaraka amina bailleur fa tianay mba hotazana ho présent aminay izao atao hoe lalana zao fa manakana ihany tsy mahay manao sarina tomobile fa sarina mpandeha tongotra. Tena azafady tana mangataka zay zahay misaotra andresy. Mbola manana 30 secondes ianareo famaly hely. Ao vita 30 secondes ny famalinareo mino anay koa natao zao fotoana zao. Mazava ho azy fa manao ny fanjakana satroka teo iny tena satroka be tsy misarika mihitsy. Ivery koa zavatra hodiniatsika ty no fa
Zay mahasombavambahoaka, ny sombavambahoaka tsy maintsy mitondra zavatra mahary ny vahoaka zany. Fantatsika fa manao kosa alohan'ny izao fanjakana fanaovana zao. Maro ny fanarena am'izay natao tao anatin'ny valvolana fotsiny. Fa ny amboatra ny Madagasikara tena ho vita ato lasa ifandaingeto tsika dia tsy mety zavatra. Farakaraky ny vola miditra ihany no ahafahantsika mamaritra ny dépense atao zany. Ka mino fa raisina zay fangatahanao zay dia ho jerentsika ilay fotoana satria isika io dia mbola itoy ny fivoriana ataotsika. Tsy ho 12 andro ihany. Fa mety ho 12 andro miverina indroa angambany satria raha lalàna tonga ao dia efa mananikanika amin'ny 10 mahery any lalàna tonga ao amintsika zany. Zay hita hoe tena ilain'ny vahoaka malagasy. Ka dia raha misy fotsoana manokana amin'ny ministra zay dia hojerentsika zay zavatra zay hiantsonana manokana ny ministra ty. Na io anie natapitra fivoriana azo antsoina foana ministra. So dia mieritreritra atsika hoe tsy azo antsoina, azontsika antsoina isan-kerinandro aloha ty raha misy zavatra hitadiavana azy. Ary zay indrindra ny andraikitra nomenantsika sombavambahoaka araka ny lalavam-dreno. Dia angaviana ny mpampakateny ny Vomera amaky mitatitra momba ny volavolan-dalàna laharana fahatsipoka aotraotra enina 2024 raha mitobinana ela zany amikasika ny politika fampiasana ny teny sy ny zo momba ny teny eto Madagasikara. Omenanao tokony fitenena. Salama miarabanao, filoha miarabaniry, birao maharitra, miarabantsika namana sombavambahoaka rehetra, miaraba manokana andreto namana mpitolona sy mpisehatra eo amin'ny teny malagasy tonga marobe na atao zany na ny ambony tanjana daholo misotra betsaka antsika sary, misotra betsaka antsika taramasitonia teny ara-pirenena. Ny tolo-dalàna laharana fa ohatraohatra enina tsipika 20, tsipika mitsivalana PL momba ny politika ny fampiasana teny sy ny zomba ny teny eto Madagasikara dia tolo-dalàna nandalo tamin'ny Vomera zany amin'ny andron'ny Jona 2024. Tonga dia hovakiana amintsika ireo tatitra izay natao tao anatin'izay asam-Vomera izay. Ny voakasika dia ny Vomerany serasera sy ny kolontsaina, Vomerany fanabeazam-pirenena, Vomerany lalàna. Antony fandinihana ny tolo-dalàna laharana ohatraohatra enina tsipika 2024 tsipika mitsivalana PL momba ny politika ny fampiasana ny teny sy ny zomba ny teny eto Madagasikara. Ny vory dia alasinainy 20 Jona 2024 tamin'ny 7 ora sasany minitra maraina ny Vomerany serasera sy ny kolontsaina, ny Vomerany fanabeazam-pirenena ary ny Vomerany lalàna nandinika ny tolo-dalàna laharana ohatraohatra enina tsipika 2024 tsipika mitsivalana PL momba ny politika ny fampiasana teny sy zo ny teny eto Madagasikara. Raha matoa sofirasiraka filohan'ny Vomerany serasera sy ny kolontsaina no mitarika ny fivoriana. Ireo solombavambahoaka mpikambana ao amin'ny Vomerany serasera sy ny kolontsaina, ny Vomerany fanabeazam-pirenena, ny Vomerany lalàna, ireo solombavambahoaka tsy mpikambana ao amin'ny Vomera tonga ny vory ary ireo teknisianina tonga ny solotena ny governemanta dia hita ao amin'ny tovana. Rehefa avy niaraban'ny mpivory matofilo nomeny avy hatrany ny sombavambahoaka ny fitenenana mba hanazavany ny antotatota mahakasika ny tolo-dalàna. Nanazava ny sombavambahoaka mpanolotra ny tolo-dalàna fa ny teny no fitaovan-tserasera fototra, lalandra ikoren'ny fifandraisana, fantsona arahan'ny hevitra, ny fahalalàna, ny traikefa, mitondra ny fivoaran'ny fiarahamonina. Ny teny no isainan'ny olombelona, fanahin'ny firenena hoy Ambo. Tsy ho maneran-tany ny teny malagasy
fa ny Madagasikara ihany na tsy misakana ny fipariany maneran-tany aza izany. Tobony lehibe ho an'ny Malagasy ny fananany teny tokana ifanakalozan'ny mponina manerana ny nosy anirian'ny Afrikanina maro amin'ny Madagasikara izany. Raha mitarehy marika navoaka ny rafitra misahana ny totanisy eto Madagasikara dia mihoatra ny 7 isanjaton'ny mponina manerana ny nosy no mahay sy miteny teny Malagasy, ary mihoatra ny 20 isanjaton'ny mponina no tsy mahay afa-tsy miteny io araky ny sifra navoakan'ny Instat Madagasikara nandritran'ny LGPH 3 nanisy aza ny fanapahan-kevitra momba ny fampiasana teny no raisin'ny fitondranan'ny fandrifa eto Madagasikara na kapobeany zavatra loatra na filazana fotsiny izany, tahaka ny hita amin'ny lalam-panorenana na tsy mahakasika fa tsy sehatra voafetra toy ny hita amin'ny didy isan-karazana. Na eo aza izany tsy mbola misy lalàna manokana mamaritra amin'ny antsipiria ny fiapetra momba ny fampiasana ny teny sy zo tokony isitrahan'ny olom-pirenena amin'ny teny ampiasaina amin'ny raharaha mahakasika ny fiainany. Sokajina olona manasehatra maro no mahatsapa izany fahavagana izany ka nitarika an'izao fanaovana toro-dalàna izao araky ny tanjon'ity toro-dalàna ity dia ny anamafy ny anjara toeran'ny teny Malagasy amin'ny mahateny-dreny sy teny-pirenena azy. Ampiroborobo ny fampiasana ny teny Malagasy amin'ny sehatra ofisialy sy amin'ny raharaha-panjakana. Iantoka ny fahafahan'ny olom-pirenena mahazo sy mampiasa ny teny Malagasy amin'ny raharaha mahakasika azy, indrindra amin'ny fomba mazava ny politika ny teny eto Madagasikara. Izany dia mifanaraka amin'ny lalam-panorenana amin'ny lalàna manan-kery mifehy politika pirenen'ny kolontsaina izay manamafy ny mahazava-dehibe ny fametrahana ny politika momba ny teny. Mba hatratrarina ireo tanjon'ireo ity toro-dalàna ity dia mamaritra ny sary sy ny toerana ary ny andraikitry ny teny ampiasaina manerana ny tanin'ny Repoblikan'i Madagasikara. Manome vahana ny asa rehetra momba ny teny sy fiteny toy ny fikarohana, fanoratana ary fandika-teny. Manome zo ny olom-pirenena isitraka tolotra amin'ny teny Malagasy sy azo dika-teny amin'ny teny Malagasy amin'ny raharaha voasoratra amin'ny teny vahiny. Mamaritra ny fananganana rafitra manokana misahana ny teny Malagasy sy ny sampan-draharaha mifandraika aminy. Mandrindra ny fampiasana ny teny amin'ny raharaha-panjakana, fanabeazana, fampifanana, serasera ary fifandraisana amin'ny olom-pirenena. Izany rehetra izany no anton'izao ny toro-dalàna izao. Rehefa izay dia niroso tamin'ny fametrahana fanamariana sy fanontaniana ny voly. Fanamariana voalohany, tokony napetraka ao anatin'ny toro-dalàna ity paikady rehetra ampiarana mba manatanteraka ireo hevi-dehibe. Faharoa, tokony faharitana mazava ny tena tanjona amin'ity toro-dalàna ity. Fahatelo, tokony asiana mpikambana isam-paritra manangona ireo voambolana ho atao teny Malagasy ofisialy mba namorana ny fampiasana izany manerana ny nosy. Fahaefatra, mila finiavana politika ity fikasana ity satria rehefa mipetraka ny finiavana dia ho tonga ho zotopo entina manandratra ny teny Malagasy ary ny fanandratana izany dia hiteraka firaisampo eto amin'ny firenena. Fahadimy farany, tokony ny mpampianatra avy any amin'ny faritra iray ihany no tendrena mpianatra amin'ny faritra io mba hanamora ny fampitana ny fampianarana amin'ny teny faritra ka tsy voatery hampiasa ny teny Malagasy izay mbola betsaka no tsy mahazo azy ankoatran'ny eto andrenivohitra. Fanontaniana voalohany, efa mipetraka ve ny telom-bola natokana hanatanterahana ity tetikasa ity? Valiny, izy ity dia lalàna fototra. Izany hoe mbola mametraka ny lalan-tsaina ho fototra hijoroan'ny fikasana hanomezana vahana amin'ny fampiasana ny teny Malagasy amin'ny raharaha rehetra atao na eo anivon'ny sampan-draharaha-panjakana na eo anivon'ny fampianarana. Ny teti-bola dia arahana amin'ny rafitra rehetra izay hatsangana voalaza atao toro-dalàna ity ka iarahana midinika amin'ny governemanta. Fanontaniana faharoa, tsy mitovy amin'ny fanangasiana izay efa nisy teo aloha ihany ve ny tanjona ny toro-dalàna ity? Valiny, ezahana avahana amin'ny fanangasiana ny tanjona satria io voambolana io dia efa tsy nahitana vokany noho izy sy tontosa hatramin'ny farany. Ny fanangasiana dia niompana tamin'ny fanabeazana tamin'ny alalan'ny teny gasy tany amin'ny ambaratonga fototra ka hatreo amin'ny taona famaranana. Ny tanjona amin'ity toro-dalàna ity kosa dia hanomezan-danja ny fampiasana ny teny Malagasy amin'ny sehatra rehetra. Fanontaniana fahatelo, inona no tena Malagasy ofisialy ampiasaina satria betsaka ny tsy mahazo teny merina raha ampiasaina any amin'ny faritra? Valiny, tsy ny fomba fiteny merina ny fomba fiteny ofisialy
fa misy ny fanangonana voambolana ataondreo mpisehatra mba hananganana teny malagasy ofisialy maro-potitra. Rehefa izay dia roso tamin'ny fandinihana isan'andininy ny tolo-dalàna ny voloka mitondra fanovana avokoa ny andininy rehetra afa-tsy ny andiny fahadimy. Taorian'izay dia ny roso tamin'ny fandaniana isan-daniny ny volavolan-dalàna ny voly famelabelarana. Ny antony lany nasimpanitsina sy nasim-panovana ny antony andininy voalohany lany nasia-panitsina fa tsy nasim-panovana jerena ao am-pitovana. Andiny faharoa lany nasim-panitsina fa tsy nasim-panovana jerena ao am-pitovana. Andiny fahatelo lany nasim-panitsina fa tsy nasim-panovana jereo am-pitovana. Andiny faefatra lany nasim-panitsina sy nasim-panovana jereo am-pitovana. Andiny fahadimy lany tsy nasim-panitsina sy tsy nasim-panovana. Andiny fahenina lany nasim-panitsina sy nasim-panovana jereo am-pitovana. Andiny fafito lany nasim-panitsina sy nasim-panovana jereo am-pitovana. Andiny fahavalo lany nasim-panitsina sy nasim-panovana jereo am-pitovana. Andiny fasivy lany nasim-panitsina sy nasim-panovana jereo am-pitovana. Andiny fafolo lany nasim-panitsina sy nasim-panovana jereo am-pitovana. Andiny faharaiky ambin'ny folo lany nasim-panitsina sy nasim-panovana jereo am-pitovana. Andiny faharoa ambin'ny folo lany nasim-panitsina sy nasim-panovana jereo am-pitovana. Andiny fahatelo ambin'ny folo lany nasim-panitsina sy nasim-panovana jereo am-pitovana. Andiny fahaefatra ambin'ny folo lany nasim-panitsina sy nasim-panovana jereo am-pitovana. Andiny fahadimy ambin'ny folo lany nasim-panitsina sy nasim-panovana jereo am-pitovana. Andiny fahaenina ambin'ny folo lany nasim-panitsina sy nasim-panovana jereo am-pitovana. Andiny fahafito ambin'ny folo lany nasim-panitsina sy nasim-panovana jereo am-pitovana. Andiny fahavalo ambin'ny folo lany nasim-panitsina sy nasim-panovana jereo am-pitovana. Andiny fahasivy ambin'ny folo lany nasim-panitsina sy nasim-panovana jereo am-pitovana. Andiny faharoapolo lany nasim-panitsina sy nasim-panovana jereo am-pitovana. Andiny faharaiky amby roapolo lany nasim-panitsina sy nasim-panovana jereo am-pitovana. Andiny faharoa amby roapolo lany nasim-panitsina sy nasim-panovana jereo am-pitovana. Andiny fahatelo amby roapolo lany nasim-panitsina sy nasim-panovana jereo am-pitovana. Andiny fahaefatra amby roapolo lany nasim-panitsina sy nasim-panovana jereo am-pitovana. Andiny fahadimy amby roapolo lany nasim-panitsina sy nasim-panovana jereo am-pitovana. Andiny fahaenina amby roapolo lany nasim-panitsina sy nasim-panovana jereo am-pitovana. Andiny fahafito amby roapolo lany nasim-panitsina sy nasim-panovana jereo am-pitovana. Andiny fahavalo amby roapolo lany nasim-panitsina sy nasim-panovana jereo am-pitovana. Andiny fahasivy amby roapolo lany nasim-panitsina sy nasim-panovana jereo am-pitovana. Andiny fahatelopolo lany nasim-panitsina sy nasim-panovana jereo am-pitovana. Andiny faharaiky amby telopolo lany nasim-panitsina sy nasim-panovana jereo am-pitovana. Andiny faharoa amby roapolo farany lany nasim-panitsina sy nasim-panovana jereo am-pitovana. Rehefa izay dia roso tamin'ny fandaniana ny tolo-dalàna amin'ny ankapobeny ny voly noho ny fatratrarana ny fetrisa azahoana manapa-kevitra dia noho ny fahatratrarana ny fetrisa azahoana manapa-kevitra dia anaty 30 minitra ny fivoriana ho fanajana ny andiny fahadimy amby roapolo ao amin'ny fitsipika anatiny mifehy antenimieram-pirenena. Taorian'izay dia nolanon'ny voamera nansoina nanapa-kevitra tamin'ny endrika nasim-panitsina sy nasim-panovana ny tolo-dalàna laharana fahaenina tsipika 20 sy 20 tsipika misy valana pienina momba ny politika ny fampiasana ny teny sy ny zo ny teny eto Madagasikara ka hoentina eo anivon'ny fivoriam-be andraisana fanapa-kevitra farany. Ny farana tamraiky amby folo oratandro ny fivoriana rehefa nisaotra ny mpivory Andriamatovo. Teka mafy ho azy izay teraka zay dia fanaondraiky sorananao manokana mpampakateny zay mitondra an'izay tafitra izay. Am'izao fotoana zao sao dia misy manana fanamarina na fanitsina momba ny tafitra voavy novakina tamintsika teo tsy mbola miditra amin'ny aty-hevitra ankapobeny aloha isika fa manamarina na fanitsina ny tafitra izay natao teo. Ka raha misy solombavam-bahoaka misy fanamarinana na fanitsina tao dia atsangano ny tany. Koa satria sisy solombavam-bahoaka avy amintsika nanao fanamarinana sy
fanitsina dia miangavy koa any gouvernemanta an'io tatitra io any raha misy fanamarinana avy aminareo tamin'io tatitra lematao teo na fanitsina tamin'ny zavatra nivakina teo misy diso dia omenanareo tokony ny fitenena. Misy tsisy ia koa satria tsisy fanamarinana na fanitsina nataon'ny solombaoka sy nataon'ny membre ny gouvernemanta tokolasy tokovavana alohan'ny hirosoana amin'ny adi-hevitra ankapobeny dia ometsika fitenenana ny solombavam-boaka izay nanolotra ity tolo-dalàna ity Andriamatoa Rakotoary Tiana Navala Franklin solombavam-boaka ny Madagasikara fidy ao amin'ny tanàna fa ianao moa zany nomena fitenenana sa président-ny Vaumiera ianao toko afaka mandray ny toeranao ianao dia omena fitenenana ny présidente-ny Vaumiera ny kolontsaina. Iteka mavoany Franklin ici. Sodapetraka to afaka hoentinao le rano. Miaraba aparajana antsika jiaby manatrika eto ary tsisy anavahana. Ity volavolan-dalàna ity moa zany dia natao fanomezana hasina filanjany ny teny malagasy. Marihana amintsika fa napetraka mazava mba ho samy alalaka ny ambaratonga ao amin'ny sehatry ny fanjakana ny hanao ny fandikana izay mety mifanatsarana aminy amin'ny teny malagasy. Izany hoe raha isika ato amin'ny fanaovana lalàna te hampiditra ny teny malagasy, izany hoe mahazo malalaka ihany koa isika mampiditra teny vahiny, fa kosa misy dikateny malagasy mba samy ahitany tandrifiny ny tsirairay. Torak'izany ihany koa any amin'ny fitsarana sy ny sisa ho fanamorana ny fampiasana ny teny malagasy. Mety misy zavatra angambany Monsieur le Président ho marian'ny député Navala Franklin ka tsy maintsy ameko azy ihany ny fambelabelanana bebe kokoa ngampanomban'ity lalàna ity. Farany amiko zany dia tafapetraka avokoa ireo pitsopitsony nangatahana mba hanamora an'ity tolo-dalàna ity. Ary ny mahazava-dehibe azy raha tena mba tafita amin'ny tondrantsika azy ny tolo-dalàna tokony mampiakatra ny ampo mamalagasy antsika satria ny firenena hafa araka ny tenen'ny mpanina teo ny roso na tany amin'ny fampiroboroboana ny firenena fa tsy nahafaka anazy tamin'ny kultura sy ny maha firenena mahaleo tena azy toy ny chinois, toy ny japonais sy ny sisa. Ka ny atsika zany matetika ohatra ny atao mamenatra rehefa hoe vita gasy nefany io malagasy atsika na vita gasy io na tsy vita gasy malagasy io dia le fampiakarana le ambopo zany no tena zava-dehibe tiana navohitra tamin'ity tolo-dalàna ity. Makasitraka tompoko. Tena hoan'ny ramatoa solombavam-boaka isika teny izay tena hita mananjalanja le hafitra ary mavesatra izay nomeny ramatoa solombavam-boaka izay ary hipetraka ho tantara
amin'ity firenentsika ity izay afaka mafonja zay metinao zay raha matoa filohan'ny vomiera araka ny fangatana tao amin'ny raha matoa solombavam-baoaka teo dia mba hometsika fitenena indray koa ny mpapakateny fa misy hafatra tiana omena atsika solombavam-baoaka namana alohany hisokafan'ny ady-hevitra. Makasitraka andreo matoa misaotra betsaka anao raha matoa filohan'ny commission serasera sy kolontsaina. Eny ny tenako moa raha mitondra an'izao tolo-dalàna izao dia tsy hoe eritreritra irery izy ity fa mifandraika amin'ny politika nasionalina kolontsaina eo anivon'ny ministera serasera kolontsaina ary ny politika fampianarana eo anivon'ny ministera fampianarana sy ny fampianarana ambony ka ho azavaikely ihany izy aloha tsy hoe notereko masaka tahaka ny voaropi-jaza izy ity fa misy dingana maromaro zany nanovana nampiakarana namolavolana ity tolo-dalàna ity. Ny voalohany aloha izay nanomboka tamin'ny volana novambra 2024 dia nanao fankan-kevitra ara-kolontsaina niraisan'ny mpisehatra maro anjara izay samy resy lahatra sy naniry ny siny lalàna momba ny teny sy ny rehetra mahakasika izany nandritran'izay fankan-kevitra izay. Ny faharoa dia nisy ny fijerena ny karazana tolo-dalàna sy volavolan-dalàna rehetra efa nisy nanolotra teo aloha ary nofantarana ny antony nandavan'ny gouvernemanta sy ny parlementaire an'izany. Vokatry ny fanatsarana izany no heverina ankehitriny fa tsy nampisy olana ary tsy nampisy fanoherana avy amin'ny mpisehatra sy ny tompona andraiki-panjakana amin'ny alalan'ny gouvernemanta izany ity tolo-dalàna vaovao ity. Ary ny fahatelo dia nisy ny atrikasa indromy antono nandraisan'ny mpisehatra maro anjara izay nahitana mpampianatra pikapoka eto moto zareo momba ny teny sy fiteny nisy ny akademisianina ary nisy ny solotenan'ny ministera serasera sy kolontsaina fampianarana ny fampianarana ambony sy ny sisa ny rana mindray anjara dia tsy keliko misy palais général anankiroa tanjaka eto misy profesora maromaro misy mpianatra pikapoka ka izay no taorin'ireo fionany rehetra koa zany nambola volana ity lalàna ity. Ombako manana tanteraka ny teninao dia mampofoloha momba ny hoe firenena izay mampiasa ny teniny dia firenena mora kokoa mitodika makany fandrosoana tahaka izay koa ny tenen'ny mampofoloha teo sofiratsiraka. Ny zavatra tiako amafisina fotsiny dia tsijerena lavitra angambontsika hoe Corée du Sud marina ny nampiasa fiteny zay fa vao iasa Etiopia fotsiny tsika dia mahita angambontsika sy vaovao-baoaka mety efa nahita amin'ny Ethiopian Airlines daholo fa ny teny Etiopiana ny tenena voalohany rehefa an'izavy izy izay vao mandeha teny anglisy. Zavatra ohatr'izany zany zay ny hevitry ty lalàna ity hoe apetrakintsika amin'ny toerana tokony isy azy ny teny malagasy tsy fanalagasinina dodongerina ka hoe fafana amin'ny teny bahiny satria anaty fanatontoloana izy fa kosa apetrakintsika amin'ny toerana tokony isy azy ny teny malagasy satria tsisy fifandrasoana afaka atao raha tsy miteniny ny zato isan-jato amin'ny malagasy satria valopolo isan-jato ny malagasy dia tsy mafy afa-tsy ny teny malagasy. Izay ngamba ny ambanivany fa mbola eto foana moa tena amin'ny izay ady-hevitra ohatontsika. Sotra tompoko. Makasitraka honorable navalina tamin'izay hafatra mafondra sy izay fanazavana izay manerana ty noentinao alohan'ny isokafan'ny ady-hevitra zay atao tsika zany. Dia miangavy mba hanoratra ny anarany izay fitenenana mariko fa lalàna enina lehibe zao lalitsika aloha tantara daholo lalàna androany tantara daholo raha misy andray fitenenana soraty le izy dia mpandraraha misy anankiroa zao reo satroka andreo matoa zoky présentation sady avinao zany satroka
Misaotra président dia misaotra ny rehetrarehetra tafiditra tamin'ity efitrano fa zava-dehibe loatra ty zavatra ty satroka ny président. Ny zavatra ataoko dia fisaorana sahady an'ireo nanolotra ny tolo-dalàna fa efa ela be no tadiavan'ny malagasy ity zavatra ity dia ny fijeriko dia ny mangididy mihitsy ny voatra amin'izao fotoana izao. Mangididy mihitsy ny voatra. Ny orona zany le mangididy afaka le mangididy amin'ny malagasy satria dia raha mijery teo dia isaky ny mantany tolo-dalàna toy izao tsika dia ia mahita rehetra zao, ia mahita rehetra zao fa teto tsika dia tsy mahita kiany tamin'iny na kely azy. Ka amin'ny zavatra toy izao dia zava-dehibe loatra raha mijery ny mitovana ty atsika dia taloha tsika dia teny frantsay atsika tia mitovana vazao dia teny teny jiasy dia manaraka malagasy atsika dia isorako akasitrahako ireo nanolotra ny tolo-dalàna, isorako akasitrahako reto akademisianina tonga eto, isorako ireo mpanina zay anisan'izay afatra lalànao an'izay fa dia mankasitraka mangatena fa dia satroko zany dia manentana antsika rehetrarehetra tsy asiana resaka fa tonga dia lalina ity tolo-dalàna ity. Saotra to satroky mida ity satroky vakinakaratra mazava ho azy fa fandraisam-pitenenana nisy teo iny fa tsy le satroka loatra. Misy sovaomboka maromaro reto andray fitenenana. Nakany sarity fefatiny ianao ka dia fefaty fa zava-dehibe ho aho ty androandroany ity ary metanentana ny foa mba miditra tantara tahaka an'izao satria hasy malagasy zany teny zany ary maro tamin'izao tany a Paris nividy boky histoire de Madagascar. Mba nandresy lahatra any ahita zay boky zay dia mba nivakiko le boky zay misoratra nareo manam-pahaizana maromaro teto Madagasikara sy nisoratany vakiny mipetraka taty Madagasikara. Zavatra nahaliana ahy rehefa namaky any boky io satria lavalava mipetsarako tany dia mitady boky vakina dia ity resaka teny malagasy ity satria isika afrikanina aty ny ankabeazany tsy manana teny mampifandray an'izy rehetra raha tsy teny vahiny. Afrique du Sud zao teny anaky 7 ao Afrika Atsimo tsy afaka mifandray ireo raha tsy anglais sy afrikaans. Le olona miasa ao amin'ny aéroport tena natao mihitsy ho foko anankiray mba tsy ifandraisany ialana ny kolokolo. Fa ny zavatra nahaliana tao anatin'ny boky nisoratanareo dia le fanontaniana mipetraka hoe iza teny rehetra eto Madagasikara, teny malagasy rehetra eto Madagasikara no manakaiky ny teny malagasy tamin'ny voalohany. Tahotra mahita an'iny hoe le tenitsika eto misy teny rehefa voatany, misy teny any atsiny, misy teny avy any avaratra, misy teny avy any atsinanana, misy teny avy any andrefana dia foko maromaro dia miova kely le teny. Fa ny tena nahaliana ahy hoe iza amin'ireo teny ireo no tena manakaiky ny teny malagasy tamin'ny voalohany. Mba fanontaniana tiako apetraka amin'ny sovaomboka zay mba hijery an'izay hoe iza amin'ny tenintsika ireo no manakaiky ny teny malagasy voalohany. Hoe rehefa miheno azy isika zay le teny malagasy voalohany. Raha mba fantatry zanakitsika le zay zavatra zay mba manao vakansy amin'ny toerany io any
manao vakansy amin'ny toerany io any ny malagasy rehetra mba tena heno an'izany teny malagasy tamin'ny voalohany zany. Fa ny zavatra mampalahelo tompoko dia tsy natao tao anatiny foko 20 io foko miteniteny malagasy voalohany. Dikan'izay nezanao titehana mihitsy ny maha malagasy atsika. Histoire mipetraka gaga aho hay ka ty foko kely io tsy ao anatin'ny foko 20. Nefa izy no miteny teny malagasy voalohany, manakaiky ny teny malagasy voalohany. Ka izany rehetra zany ny firenena tsy mahalala ny tantara sarotra bokoso. Zany miheny androany tsisy resaka vola eto androany, tsisy resaka harena eto androany, tsisy resaka voninahitra eto androany, fa resaka hasina eto, hasina maha-malagasy atsika. Mino aho fa mihoatra ny vola, mihoatra ny voninahitra, mihoatra ny harena, ny hasina teny malagasy. Andray fitenenana voalohany dia larana fa 5 député tsombamoaka se Fianarantsoa voalohany. Makasitraka nalay fitenenana Andriamatofiloha ary miaraba Andriamatofiloha sy nareo kompromaritra, miaraba ihany koa ny vahiny izay tonga manatrika eto ary indrindra antsika solombavam-bahoaka. Teny malagasy iza moa no anda sy tsy entso-po amin'izany fiandrianam-pirenena lehibe izany. Za manokana dia tamin'izaho lycée hatramin'ny afaka bakana dia tao anatin'ny fanagasiana ny fampianarana ny anarako, tao anatin'izany fanagasiana izany. Fa misy ezaka lehibe tokony ataontsika satria tsy azontsika tsinitsiniavina fa matetika eto Madagasikara ny antsoina hoe mahay dia ny olona mahafesy mahay teny frantsay. Fa ny ankoatran'izay dia verina fa tsy mahay. Izay zavatra izay mila atao voizina satria manan-karena ny voambolana teny malagasy ary miasa ireo mpikaroka antsika ireo. Misaorana manokana ny solombavam-bahoaka izay nanao an'ity tolo-dalàna ity satria zava-dehibe izany zavatra izany. Izany fanagasiana izany tsy hoe hiderako manokana ny filohan'ny Voamera fa tamin'ny fitondran'ny Amiral Didier Ratsiraka ny sin'izany fanagasiana tao anivon'ny fampianarana izany. Andriamatofiloha aloha mba ataontsika izy fanamariana kely ny ahy ho anna filoha izay mitarika asa Voamera. Fa tena mahasorena mihitsy ny fanaovana adi-hevitra amina teny frantsay. Tsy mahay ny teny, tsy afaka hanao an'izany adi-hevitra amina teny frantsay izany. Fa raha atao amin'ny lapam-pirenena izay teatiny fanjakana ity kosa dia very fa tokony hiezantsika hifehy teny malagasy anatina fanaovana adi-hevitra ao anatin'ny asa Voamera. Manjary lasa misy solombavam-bahoaka tsy afaka tena mamoaka ny heviny noho tsy fahafehezany ny voambolana sy ny teny frantsay. Izay nga Andriamatofiloha no angatahako voalohany hoe mahita anivon'ny fiantenera-pirenena ity mba tokony modely izany fandikanan'ny lalàna amin'ny teny malagasy izany. Tsy dia manana fanamariana loatra fa mangataka ny rehetra ampandany an'ity tolo-dalàna ity. Makasitraka tompoko. Saotra tompoko. Mitoy ny fandraisam-pitenenana omentsika fitenenana solombavam-bahoaka mitondra ny laharana fa 5 dina Miaraba Andriamatofiloha
maro anjareo sy amin'ny kivato ny tegna mampampianatra amin'ny lycée mahita tsara ny mpianatra manomboko kilasy ambany ka hatramin'ny lycée mianatra amin'ny teny frantsay fa zavatra misy terminady mbola fotry raha tsy mafeny amin'ny teny vahiny ny teko ambara volanentsika ty lalàna ty ary resy tahatra za satria tenitsika io tsy atsika ndraiky anambarantsika o tena haiko latera-tany vahiny raha lena izy raha tsika tsy magnambarantsika fa amin'ny mampampianatra anahy fotsiny raha mpampianatra amin'ny université mahita nivona zaza mianatra amin'ny université mbola maro mandeha mianatra anandry any amin'ny anjely matoa dikan'izay mila petraka tsara ny petrady eo anivony rafim-pampianary satria miantona atsika firenena mahantra miara-miasa firenena ivelany eo ny famonjena fivoriana mila vafitsika ka teny vahiny mba tsy mampakeny mihafa eo anatehan'izay ihany koa efa elatsika tato nangataka tamin'ny lafiny eo anivony fitsarana ny tiam-pitsarana tompoko avadio hodika anankiroa teny vahiny teny malagasy satria ny antony maro tiam-pitsarana mivoaka amin'ny teny vahiny na le olo mpiseraka tamin'ny hady natao tamin'ny fitsarana tsy mahera teneniny io misy voambaka ny huissier sasantsasany maribentoana ile olo resy ambakena kao taona resy fikafika io malagasy zay zany ke anatin'izay zavatra zay zany mila tsika mifandreo eo amin'ny mpampianatra amin'ny anjery manontolo ny mpampianatra eny amin'ny basy hoe ahoana ny anamezana lanjany tenitsika hoen'ny malagasy ho voafeny malagasy ahoana ndraiky koa ny tsy alasa ambanin-javitra ny teny vahiny satria tsy azotsika ialana ihany koa amin'ny lafiny fifandraisana maro samihafa amin'ny firenena ivelany aniako ahota fotsiny manontanianao na mpianatra malagasy ino anarona tsofa ino anarona lasi amin'ny teny gaso vitsy zaza malagasy mahay zay tsofa ozy tsy haiko ino anarona ampoly amin'ny teny gaso vitsy zaza malagasy mahay zay takamoa ino anarona piteraka angofinaritra vitsy zaza mahay zay générateur ny aizany azy fa raha vaky teny gasy izy tsy hainy izy amin'ny teny nazy ndrela tsy hainy namenatra zany mahasozo tontolo zao anao mity tsy mafehteninao zay misy farako honorable ty nanantolotarana ty satria lasa fahity ary zay le natonga teny honorable ty ny olo atao mahay Madagasikara olo mahay teny vahiny nefa ndraiky misy olo ndraiky tsy mahay teny vahiny fa mahay nanino tafieritreritry zay atsika satria nambaketsika tentsika ke misotranao honorable tamity fa raha ilainy ty fa naty hoe remarque fotsiny ohatra fotsiny amin'ny mampampianatra asa-piakarana zany le coefficient français de 40%, anglais de 40%, malagasy malagasy 3 coefficient hitanao coefficient 3 coefficient asansinao fantarinana pety sovaboako atika amin'ny teny gasy coefficient izay zany fa le atepitenena zany sotra ohatra zany ny malagasy applicarina coefficient 3 amin'ny 30 pianary 4 ohatra ny teny français atao 3 teny anglais am'izay le ankizy tsy maintsy magnentsika izy ka izany izy rehetrarehetra fa fehiny daholo izy rehetrarehetra satria lanjanisa fa coefficient zany ia zay zany le teny fa agnatin'izay zavatra zay zany
mahatonga ya président ya lazalisa zany coefficient iny zany mila ifandraisany eo mpampianatra amin'ny anjerimanontolo sy ny mpampianatra ny lycée amin'ny CEG ahoana ny fomba sady afehezany zaza malagasy teny vahiny no afehezany teny malagasy izay teny fampiasaina. Misaotra betsaka président Nalia fitenenana misaotratsika jiaby. Misaotra honorable. Misaotra Solomboka. Tena zava-dehibe ary manan-danja iny hafatra izay nomenao ho anay Solomboka androany sy vahoaka malagasy rehetra manaraka mivantana satria averiko indray manaraka mivantana an'ity fandaran'ity vahoaka malagasy. Alohan'ny andanintsika any lalàna dia manana Solomboka anankidimy isika andray fitenenana dia mazava ho azy fa manao zavatra tsy mora araka ny fanapahan-kevitra izay niraisiny Solomboka dia mametra fitenenana mialoha ireo Solomboka izay tsy afaka misy fahasembanana zany nefa tena miasa mafy ohatra Solomboka rehetra dia ometsika fitenenana Solomboka nakano salia io Solomboka lanitra ao amin'ny Beroroa districtany Beroroa tolandara fa 50 telo manahirana teny malagasy. Ya, misaotra fitenenana Monsieur le Président, rahabenareo mpilomaritra koso ny tena vahiny fitondrana tsika Solomboka izay manamina rehetra. Monsieur le Président, fisaorana ho an'ny Solomboka sy nanao ity tolo-dalàna ity tena mankasitraka satria itsika dia isorako manokana aloha zany le marina kely satria nahafantarana zany malagasy zany dia amin'ny alalan'ny fanatanjahantena na sport na resaka culture resaka hira irentsika tsara amin'izany satria eo resaka pétanque zany ahafantarana zany hoe malagasy eo koa ny resaka judo indrindra ny basket efa manomboka eny koa tsika ka tena tsara tia isorako manokana koa folo fanavozana fa na nivelany any ary izy dia tsikatritsika rehefa mandraiky tenenana mezaka tenitsika malagasy izy ary tena zava-dehibe mahafantarana olona hoe izao zany malagasy zany. Ka eto nefany dia araka ny teny teo misaotra manokana izay nanao ny tolo-dalàna fa somary mafimafy any satria raha tsika malala araka ny teny mpanina teo fa misy foko valo folo tsika eto Madagasikara. Sorako an'Andriamanitra moa fa hatramin'ireo teny communauté satria 50% vara 25 merina 25 betsileo reo tenyreo anankitelo tena voafehako farany tena tandroy na ry zalamy ry avaratra ry akory mataoko anao to tsy ny zavatra rehetra tsy fantatro dia ahoana mpanina ho anareo nanao tolo-dalàna iza ny tena teny ho raisina amin'io rehefa no zavatra satria ohatra fotsiny izay nareo teny fitenena miteny aminay bara mitsara izay ao atsimo andrefana fotsiny misy foko valo zao samy hafa ny fitenay misy raisana ihany fa tena samy hafa ka eto zany hoe aiza hoe marimaritra raisana hita tao satria azo lazaina zany satria itsika teny taona ino hoe tsy teny merina teny gasoko zany nefany mialatsiratra hoe za mananila merina mana 25% fa ny teny merina kosa mba azo kokoa mba hofantatra raha miteny merina miteny bara azondrareo fa reo mamaly an'iny tsy hoaina ohatran'izay koa na ny degora miteny merina any azo fa reo miteny degora miteny aty no sahirana ka zay zavatra zay no mampikitikitika amin'ny saiko mpanina sy nareo tompony andraikitra ao zany hoe izy amin'ireo teny mivavireo zany no alaitsika soarafitrytsika no tena teny malagasy ofisialy. Zay no zavatra kely tiako ambara amin'izao fa mankasitraka anao tamin'ny marika mena tao fa tena mahina loatra sotratsika rehetra.
Ny mbola maro zareo technicien fa fahalalako azy aloha mbola teny malagasy officiel no resantsika eto Androany fa ny mbola hiaditsika koa sombavahoaka koa ny iverenany anatseko indray le teny paritra zay niravana tsy ampinarina ntsony anatseko mba halalantsika hoe miova ohatran'izao izy tsara izy aty fiteny izy aty raha ohatra ka mitohy ny fandraisam-pitenenana dia larana fahavalo ambony valopolo solombavam-bahoaka sala Lena fitenenana Usaka pesa kada matufulua. Saya misalnya kita awe angane itu kata di sim sakat. Fa pamita kali ayai yang punya bisa sama din katil kali bisa fatrezi. Isis kata cinta muni tatiang ni 2000 lah besi saya. Saya na tatiasa satria kata di falagasya. Satria raha uinufuaka ayai zan disuta we so du ufanimbana sa katingkabali vundeka iti satria no ayai mo ni tiavana sasa yako ne yefa nai yefa zavate mefa nienge refa ita tiasa gitu tanna ribu na amtalzab duwe na vuchi maiti bada dia chimas di niula na nefa zaka sika zani teto efa arzei una tunga lewe zama jinda si maiti kasi no azama pena no kuza yang efa sia ita na asa zani limten kasi arsika efa ten kasi ko ngam zai fa ni tena tukue fumba fasika we miar mizaza madini kamba vulo tena tukuni afasika no onje raha ohatra fotsy sika zao ijery hoe amin'ny resaka sika manao recrutement zao io dia raha le niveau de scolarité ambany volo ambany tenivohitra dia tsy mitovy atao famiteny gasy ny faripaeda ny faripaeda ny ambany volo ambany tenivohitra dia tsy mitovy iantony ny aty zany maro zany raha iegna dia ale ambany volo visy ny raha iegna dia iteny gasy ose dia rehefa andehananao fifaninanana izy dia mora be no mamilika anazy zany hoe mba tsy afahantsika miteny hoe mierimine dia mamilika zany dia le iny zay zany efa tena gasy zany eko manilika zany ya tena gasy eko manilika zany ka aleo amizay zany sika rehefa tenaka hoe izy ndraika dia olana ary zay dia faly aminazy ty fa izahay zany aketo azo miarina ny fiainan'olona ambany volokany dia ohatrany ametraka ny ayay sy havanana an'io hoe ho andeha akaza ndraiky rehetra ka dia eto koa zany zay dia zay moa zany aketo andansa satria tena gasy sika ty dia laninay ary tena hoe ametana lanja lehibe amin'ny firenena sotra tompo ay maro izy ato tena maro be mihitsy ke manao fitenena mba hiangaviko retoko tena mba miangavy aho mba tsy hiverina le fifantenena ray zay faharoa manaraka an'izany tena miangavy tanan'androa retoko moatsika solombavam-bahoaka rehetra mba ho afoizitsika fandraisam-pitenena satria misy lalàna tena hamoratsy tantara maromarotsy ty ihany maromaro tantara zay soratsika misy lalàna maro ao izay hita hoe ilainy firenentsika ty zany tombontsoa ho an'ny vahoaka malagasy fetipatisy omena satroka anao honorable pepin misoa tondra laharana fa 7 lany tao amin'ny districtany Ankazo satroka nomena anao azafady misaotra monsieur le président tsika ty moa monsieur le président misy olo hoe mahatsy salama amitsika mangata koa zay honorable Sakara fa tsy salama izy mety
Izay fitenenana izy. Raha iteny izy dia nomena ka fa raha iteny izy dia nomenomena izy ka. Sotranao nampiatsay zany honorable. Omentsika fitenenana honorable Pépin Michou. Satra Monsieur le Président, miarahaba antsika amin'ny vahiny managaja koa. Voalohantenay moa isaorantsika voalohany fomba fanarozana. Isaorana koa ianao na volavolana zany. Isaorana koa honorable soravambahoaka natao miteny gasy teny. Tena mety koa ty satria zahay ambany vohitra ny sahira. Satria aminay any mba nianatsy any le olo any voaky pedroa mahay mamary. Fa tsara tena fisaorana atao ty. Satria lafa mivory ny zahay sahira le olo ahoana zany. Atsika koa lafa mivory amin'ny teny gasy ty. Fa misy anglais misy français tsy asia dika ny teny gasy. Fa français no anglais avao. Ka zay ny atokinay hoe angamba tsy asiantsika resaky maro koa izy ty fa tsy maintsy volanitsika avao. Amisaotra Makasitraka toka. Omena fitenenana toy fandraisam-pitenenana omena fitenenana i Andriamatoa Randriarisson Maurice Sombaboka lany tao distrika Mananjara. Sotra président folo amby zato. Teboka anankiroa ihany fahasalava be le izy président. Ny manahirana amin'izao a sy haiko na inona ny paikadinareo amin'ny ministera sy ny akademia fa le ankizy amin'izao raha mandefa SMS dia simba ny teny malagasy. Tsy hainao misy hoe inona le zavatra ny fomba anoratana ny teny malagasy. Mba ilana ny fanampiana zay. Teboka faharoa any Mananjara dia misy radio anankiray manao amin'ity fandaharan'ity hoe izy hoe zaka tsy tena. Dikany dia zao hoe fomba fiteny aty fotony. Io zany dia manome lanja ny teny malagasy any amin'ny fotony. Ka mba tiako ianareo amin'ny akademia mba mitongavany fa ny be tananao misy ny tena mitarika ny fandahara io mba mitrandraka le fomba fiteny malagasy satria manan-karena sika. Ohatra zao any me ohatra fotsiny azy zao fomba fiteny any aminay zao hoe parapasina. Ny dikany parapasina zany dia zao miparitaka. Zany tena arena misy zany. Ka zay ihany Monsieur le Président satao sikarava le izy rahasoasika tao. Makasitraka dia matosolomaromoka nanao an'izay tongan'izay fanamanana zay mba tsy ho parapasika tsika atao manina. Itoy ny fandraisam-pitenenana omena fitenenana honorable Randrianarivo Edvin mitondra laharana fahafito amby zato dia kely lany tao amin'ny Ambato. Makasitraka Andriamatoa Filoha, makasitraka ihany koa anareo ao amin'ny bureau permanent, itsika solombavambahoaka rehetrarehetra tonga manatrika, ary indrindra fa ianareo vahiny izay manatrika izao tontolonandro izao. Ny teny voalohany dia manome fisaorana feno mitafotafo ny solombavambahoaka nanotra nyity volavolan-dalàna ity. Dia tena efa ela dia ela tokoa itsika mianakavy tato samby nanivy ny ametraka nyty asin'ny teny malagasy. Ary nisy tantara anankiray teto Andriamatoa Filoha fa mbola tsy solombavambahoaka ny tenanay tamin'izao fotoan'izany fa ny aussi le Premier ministre du gouvernement tamin'izao fotoan'izany na niteny tato amin'ity assemblée nationale aty dia tamin'ny teny vahiny daholo no namoariny teniny izay tena samby nampientam-po na nampihetsi-po ny vahoaka malagasy manerana ny Madagasikara hoe manahoana loatra kiteny amin'ny teny vahoaka malagasy ray manontolo ny resanin'ity olona ty nefa dia miteny frantsay no anazavany sy ny fampiresana tato amin'ity assemblée nationale aty
fa na tsy kaiky tsy teny anana angamba fa tsy mahafantatra zany tsika rehetrarehetra ka hoany tonga tokoa ny fanovana ny tantara araka ny voalaza anao ade eto dia tena mitondra voninkazo ray ihany koa andremato filohana ty androm-patsakana ity fa na tsy mamoaka ambava vatana anao ny fanomezana asina ny teny malagasy dia hitanay zany amin'ny fomba fiteny sy ny teny apetraka anao satria matetika mihitsy anao no mameromerona za indrindra moa fa ao anatin'ny travail de commission dia maheno foana hoe manahoana ity manahoana ity ka isorana manokana zay eto zany everiko fa dia olaniny zato isan-jato ity tolo-dalàna ity ary tena tsy vokery satria za dia anisan'ny nangataka tamin'ny ministra fitsarana tamin'izany fotoana za teto avadio amin'ny teny gasy ny didim-pitsarana zay avoakanareo fa marobe voaka tsy mahafantatra ny zavatra voalaza io didim-pitsarana io ary araka ny voalaza anao rarabina anankiray teo dia ny fahaveran'olona lasa fahaveran'ny hafaliana no tsy fahalalana n'le dikan'le tenika dia zay ao marana voalaza satria mbola araka ny voalaza anao marobe ny teny tsy hobahanako ny fotoana sy ny toerana makasitraka anareo rehetrarehetra makasitraka anao holarabina fa dia ekada embonahatra ty assemblée nationale teo ary maheno azao ny vaovao malagasy faly izy tsara tokokolamo makasitraka tokokovava misy sorana manome an'izay hafatra teo zay satroka moa omenanao satroka tokony merci président araka nambaran'ny président te mbola misy tolo-dalàna volavolan-dalàna anakenina be zao zao mbola donitsika ohatra ny manao tolatola-poket dona atsika jiaby amin'ity raha ty fa hitamanazy any efa tamin'ny sampresidanta atsika jiaby aloha inoso amfandaniana atsika fa mandeha ny fitoaka texike koa ty fasotra aloha ataotsika minitra satria efa ray roa minitra gamany satria aza dinona tantara itsaratsika nanoetsitara isika honorable Arsène Rakotonjanahary mitondra laharana fa 7 amzato midongy ansimo misaotra vetraka fa tena nazava fandroatanao azy tato misy mpampianatra eny amin'ny lycée tsy haiko ny mamaky azy ato misaotra monsieur le président Ratory Janahary Arsène Ratory Janahary misaotra monsieur le président Ratory Janahary Arsène tsisy Arsène ny teny voalohany ia zavatra anankiroa ihany monsieur le président no resahako misy mpianatra anankiray mitsivy nakabaka izy avy any am'sylvestre izy mitsivy nakabaka dia rehefa miledizeny lay fanadiadina latsoratra izy dia ataony amin'ny fiteny sylvestre dia rehefa tsaray izy atria fianaratsoa dia tsy mahazo voto mihitsy impolo nakabaka dia efa olona avy any amin'ny sylvestre tany tsara zany vao nazo voto izy nitiako tenenina zany dia zao tena mila fahamailona zany indrindra fa ho an'ny voambolana izay ho ampiasantsika ao anatin'ilay fanagasiana satria be dia be ny olona mety zaza indrindraindrindra ao anatin'ny fiatrehana fanadinana ny faharoa teboka faharoa efa natsidika any amatofoloha teo izy fa anisan'ny olana angezabe ny fanesorana ny fandaram-pianarana mahakasika ny fianarana teny-paritra tao fandaram-pianarana maro be nahazo tombony tamin'izy raha teraka tamin'voatany anao afaka miaina any amin'ny sisitany teraka tany amin'ny sisitany anao afaka miaina taty amin'ny voatany ary tsy maro mihitsy ny aza le filazana hoe tsy maintsy olona avy eo amin'le toerana anankiray ihany no miasa ao vo afaka mahafehin'le fiteny tsy maro ny fa rehefa voafehitsika ary mianarana tany an-dakilasy dia afaka mivizivizy manerana ny Madagasikara satria voafehy teny-gaso ka ho amanokana zany anisan'ny mandefa ny message hafatra any amin'ny ministère de l'éducation nationale sy ny fampianarana dikinisy sy fampianarana ambony aleo avelo ilay fianarana teny-paritra any anaty fandaram-pianarana manampy be dia be ny malagasy hifankahazo izy sotra toko sombababoaka manaraka an'ilay fitenenana dia sombababoaka lany tao iosy mitondra laharana faraka amin'ny 5
Honorable Sombaboka Dismark. Misaotra andreo matofinoa. Mianga mba tsy hiditra lalina andreo matofinoa fa fanentanana solombavambaoka no saikan'andresako fitenenana. Manentana ny solombavambaoka rehetra hampandany amin'ity tolo-dalàna ity satria zava-dehibe tokoa amin'ny malagasy rehetra sy vakivola no andefasantsika ty tolo-dalàna ity fa dia raha soantsika rehetra tompoko. Sombaboka manaraka dia fitenenana Sombaboka mitondra lalana fa efatra amin'ny folo dia Andriamatoa Razafy di manana Désiré rehefa efatra raha fety manana Désiré amy amin'ny foloa sotra betsaka amin'ny foloa amin'ny fampirenena dia miravantsika rehetrarehetra tompoko. Zava-dehibe ty volavolan-dalàna ty moa satria za manokana dia anisan'ny hetsipora nahitan'ny fandraisam-pitenenana ny PRRM matany amin'ny fotoana anankiray raha mandray fitenenana izy ary izy koa dia anisan'ny nanentana zay hoe fampiarana ny teny malagasy izay. Teto moa zany tsika amin'ity androny ity dia na moa zany dia misy fanontaniana kely satria zava-dehibe loatra ny fametrahana ny kolotsaina ny mamalagasy zany. Eto moa zany dia hoe ny politika ny fampiarana ny zoa momba ny teny malagasy. Dia efa nisy namanay moa nametraka fanontaniana ty fa hopetraka mihitsy moa zany ny fanontaniana hoe tafiditra ao anatin'ny politikatsika mba tokony ampidirina tsara dia hoe ny fahafantarana malagasy rehetra ihany koa an'izany atao hoe teny paritra zany sy maro be ny malagasy tia afantatra ohatra fotsiny ray tsy teny hoe teny Betsileo zany zao tena mahafinaritra anay. Tena faly zay rehefa tonga any satria be resaka to Betsileo ary rehefa miresaka aminy ka tokony mahatafiditra zany hoe ahoana fomba politikatsika ahafahana mampianatra ny teny malagasy rehetra teny paritra indrindra. Manarak'izay dia ny fampiarana azy. Ny fampiarana azy tena olana antsika indraindray satria tsika moa zany dia mpandany an'ity avolana tena mahay mpandany azy fa ao anatin'izay moa zany dia tokony ampiarana ny ampiasa mihitsy le izy. Ananaty tratra, ananaty ady-hevitra, ino fa ananaty kabary maro samihafa. Ohatra ray fotsiny Andriamatoa Filoha soantsika rehetra dia tsika ngamba anisan'ny manatrika ny fanasana ataon'ny masivo vahiny ireny. Raha tsy teny fotsiny hoe masivo vahiny sinoa zao. Rehefa makany tsika dia tsy mety manaiky miteny gasy mihitsy zareo rehefa miresaka amintsika eo fa dika teny le izy mbola tsy dika teny malagasy ndraiky eo. Certainement. Tana malaky raha ty raha tsy aleo vitay dia aleo sandratra. Rahandria misandratra Barthélémy tana voalohany amin'ny fitenenana honorable. Sotra Andriamatoa amin'ny fitenenana faly miarabantsika rehetra atao amin'ny efitrano. Eny natao tokoa ny hoe izy ny teny dia nanoratra taratasy tany noho ny fotoana ferana nefa dia ofrezina teny satria efa nisy voalaza andreo namana teo aloha. Tsetsatsitra tsy aritra kely fotsiny satria teny no resahana. Anontany kely hoe misy ve ny teny ratsy? Raha misy tokoa ny teny ratsy tompoko dia mangataka mba asiana lalàna manasazy an'izay atao hoe teny ratsy, indrindra fa eny Amasom-bahoaka na eny Ambaratongamasina. Mba hoajaina ny teny gasy, hoajaina ny teny malagasy. Sotra tompoko. Afaka manomana an'izay lalàna zay ianao. Eo tiatsika atao amin'ny anjy-panjakana itoy
isika amin'ny fandraisam-pitenenana omentsika fitenenana ery miaina dadia sombaboaka lany tao amin'ny fiandramanjanga voalohany tolalarana fa ena amin'ny elopolo. Sasa dia matofloany miaraba dia matofloa miarabantsika rehetrarehetra mampiambana amin'ny voaniera dia fanamarinana kely tsy fanagasiana koa ilay ataontsika fa fanomezana asina ny teny malagasy. Izany hoe rehefa misy diditsy volana ho ataontsika dia eo ny teny malagasy tokony izy ary ihany koa ny teny frantsay na teny anglisy na teny hafa ankoatran'izay. Ny faharoa dia raha mamaky tsara ilay tatrona dia afaka miteny amin'ny fiteny rehetrarehetra ianao raha entana any Mazagana ohatra ka hiantsona ny Manjaka dia afaka miteny hoe hiantsona tsika jiaby hivory amin'ny toerana karan'izio. Tsy midika mihitsy zany hoe amin'ny teny merina irery ihany na amin'ny teny izao ihany fa ny teny rehetrarehetra izay ahafahana rehetrarehetra mahafantatra sy mahazo ary misitraka ilay teny malagasy no ampirisiana ny malagasy rehetrarehetra anoratra ny teny malagasy. Izay angamba no fanamarina kely dia matofloa hoentina mba ahafahantsika rehetrarehetra mahafantatra ny lalàna izay ho lalànantsika. Makasitraka tokoa. Ny sotra honorable zava-dehibe ny nametrarana fanamarina izay samihafa zavatra anankiroa samihafa io a ka tokony tsy afangarotsika izany ary sombabamboaka natao Tomasina voalohany honorable Roland Ratsiraka tolalarana faharaika roapolo am'izao. Misaotra. Agnatin'ny constitution-tsika misoratra amin'ny article 4 hoe teny malagasy sy teny français ny teny ofisialy eto Madagasikara. Ataoko ngamba fa fanamafisana ty fampiasana teny malagasy tsisy manatsy anazy fa zavatra tsara zany. Fa ny zavatra tsy azo adino fotsiny fa tsika rehetrarehetra rehefa miteny na dia ako ary amina tenera dia samy magnano teny paritra anazy. Dia zay koa zany anisan'ny zava-dehibe koa hoe le fahafana miteny amin'ny teny izay tianao tenenina zany fa malagasy daholo io na vatsimo na varatra na tsara dia malagasy foa. Zay zany ny tiako ambara. Dia ny farany mila tandremana fotsiny amin'ilay resaka fampianarana satria dia aza mihemotra zany hoe ohatra hoe le fampianarana ankehitriny io zany raha ohatra ka terena tsy maintsy atao teny malagasy daholo izy zao dia tandremo fa misy fiantraikany goavana ny fampianarana ny malagasy zay fotsiny zany teneniko fa le fampiasana anazy fanamafisana ny teny malagasy tsy solona fa le mitandrina fotsiny tsika miresaka fampianarana. Sotra to. Sotra to. Sombabamboaka Aurelia Razafinjatra sombabamboaka lany tao amin'ny districtany Bohibato tolalarana fa fito amby telopolo amby zato. Makasitraka anjera tofoloa miarabanao fanajana sy nareo persoara sy tena honorable député indrindra nareo vahinina saina. Zava-dehibe tokoa ny teny malagasy ary izay hoe andraniko ny teniko fa ny hafa koa feheziko fitenitsika amin'ny fanabeazako ny teny malagasy zay. Ny iaiay tsy havanana. Efa nisy andro nataontsika teto Madagasikara araka lazay namana hoe fanagasiana teo vetratsika milanja ny teny malagasy zay ataoko hoe ezaka goavana ary manome hasina izay. Ny fepetra ho antsika teknisiana no iangavenay satria matetika lany ny lalàna ary lany io androany fa ny fanatanterahana ahoana ny didim-panjakana ampiarana azy manomboka roviana misy maromaro mandin-dalàna mbola tsy antsika vonona vena ao amin'ny akademia malagasy sy amin'ny ministera fampianarana isan'ambaratonga na ny any amin'ny fanabeazana fototra na ny any amin'ny anjerimanontolo na ny amin'ny sampana teknika tena hoe irosy isika mba tsy hoe ireo zaza malagasy izay nampianarana tao anatin'ny fehitaona io lasa mizaka ny fetra hoe tsy afaka mivelatra amanosy antsika manko dia raha voavoaka ny faritra Madagasikara zany dia tsy maintsy mahavoafehy ny teny vahiny ka izay ataoko hoe firosoantsika mialatsika zao tsy mahateny hoe raha tena zao engagement dia ampionareo hoe ahoana ny ahafahantsika ny roso anatin'izay satria misy
aditsy andraiky teknisiana ao anatiny ao ny paikady entina manatanteraka mitodrozotra afahana miroso anatin'izay satria lanina ny lalàna androany dia rehefa avy eo dia miakina any anatin'ny kesika ny fanapakevitra indridridritra ny fametrahana ireo fepetra entina manatanteraka an'izay. Makasitraka honorable andray fitenena manaraka honorable Ratsiraka Sofia Solomboka Nantao Bafimandry tolelarana fa 20 amby zato. Fanamariana kely no tiako atao Monsieur le Président. Tamin'ny nanao ny fanagasiana isika dia nisy 10 isan-jaton'ny malagasy dia nahatratra ny taux d'alphabétisation ary nahitana fa voalohany teto Afrika isika tamin'ny fanafehezana ny fomba fianatra, ny fanisana, fanoratana sy ny sisa. Ka tsy nisy naharatsy azy fa ngambany araka ny efa niresana tany amin'ny vomiera dia tokony atao tody hatramin'ny farany satria nisy fetrany le fanagasiana nataontsika na malgasisation tsy tody taorinany ambaratonga ambonimbony satria tsy nanana le voambolana isika ary efa natsidiko tamin'izareo ny petrahan'le paikady ametrahana ny zavatra ho atao. Tsy midika akory izany fa ho ataontsika malagasy amin'ray zao tontolo zao fa kosa tsy maintsy ho fehezina ny teny vahiny zay tsy azontsika lafina sy avela araka ny teniny namana teo hoe ny tenintsika andiana fa ny sasany tsy maintsy fehezina. Le paikady tsy maintsy ho atao mazava anomezana hasina sy lanjany an'le teny malagasy ary atao hely ny fananantsika le fahasamihafana amin'ny teny malagasy satria izany no maha-malagasy atsika. Makasitraka honorable marina non continuité mipetraka tena marina ary malagasy rehetra zay fanazavanao zay raha to solobaboroka ary ninao fa ary malagasy rehetra manaraka atsika mahafantatra zay zavatra ary zay indrindra tokony ho izy tokony ho tohizana hatramin'ny farany izy. Andray fitenena manaraka dia honorable Liv lany tao amin'ny districtny Ambositra tolelarana fahavalo Makasitraka le vatofoloha dia mamerina ny fiarabana ho anao sy mahatra presika solobavaboaka ny hetra eo ihany koa ny ao nivon'ny gouvernementa ihany koa. Voalohany dia mitondra ny teny fisaorana ho an'ny andreo atao solobavaboaka mitondra tia tolo-dalàna ity satria dia zava-dehibe izany fanomezan-kasina ny teny malagasy izany ary mivoy mitondra ny kolontsainantsika ihany koa satria io teny ahafahan'ny malagasy mifandray raha eto amin'ny tany sy ny firenena. Ka raha misy hitsy toka misy zao tolo-dalàna izao fa dia hitodiana eo anivon'ny ianareo anivon'ny gouvernementa diradira moa fa eo anivon'ny akademika fa na eo akademika io koa dia tokony tsy ho antsona an'izay koa fa tokony fa manana ny teny hanambarana anazy ka ny aty amin'ny atao hoe fampiarana amin'ny hitazanany zaza ankehitriny satria raha taonina taona 2000 dia manomboka very ny teny malagasy marina fa tena ilaina ny teny vahiny ahafahana atao hoe mifandray amin'ny firenena maro samihafa ireo fa ny tena fanomezana milanja sy izay atao hoe hasina sy ny zoa ny teny malagasy zay ka atidy lehibe na nivon'ny gouvernementa izay mba ahafahany vahoaka malagasy rehetra ahaya hanaja sy ametraka zay atao hoe teny malagasy zay mba tsy hanisy intsony ny atao hoe mivaly amin'nanana rehefa misy ny atao hoe fifampirisahana na antsorana izany na atao hoe mifampirisaka mivatana ka dia akatoavinay ty tolo-dalàna ty be matofoloaka raha tsika raha iroso
any amin'ny atao fandaminana azy amin'izay saotra tompoko. Solovavahoaka farana ilay fitenenana dia solovavahoaka laniko amin'ny district'ny Sakaraya, Longorafa, sy Tongano koa fa izy fa amin'ny fitenenana hoe. Saika tsy teny any misaotra betsaka Monsieur le Président, ianareo remarque, ianareo miatrika nyity fihoranay solovavahoaka ty. Ny ahy zany any amin'ny application zany na efa manodoteny bazaha koa amin'ny fampiharana azy satria misy conflit, misy tsy fifankazahoan-kevitra foana zany aminay any moa aomby ny raha manahira ka lafa atao ny kabarina aomby amin'ny volony aomby io ao misy fifandirana tena lasa misy miavaka. Ny sasany manao joby, ny sasany manao maitso, ny sasany manao saka, ny sasany manao ladafo. Ka anareo amin'ny voambolan'io ao zany mba tsara hiparitaky amin'ny eran'i Madagasikara mba ahafahana tsy hisian'le conflit zany. Zany hoe tia laninay fa ireo tena problemo rehefa misy ny kabarin'omby. Makasika honorable zay madresaka i honorable nandeha fitenenana teo tsy voaraiko aty fa omeko fitenenana to. Dia misy koa honorable mitondra lalana fa 20 Saotra betsaka Monsieur le Président, miarabantsika ny personne dia fady miarabantsika rehetrarehetra. Tsy hanatoratora satria tsy mahay fantatritsika rehetra ny mahazava-dehibe ny teny malagasy. Tsy dia hiditra amin'izay loatra fa ny tena problema ake amin'ny teny malagasy araka ny nampatsahiviny député Roland Ratsiraka azy teo ao anatin'ny lalam-panorenana amin'ny 2014 dia milaza fa ny teny malagasy ny teny frantsay no teny ofisialy. Ny teny malagasy ny teny frantsay no teny ofisialy mahatonga an'io zavatra io savo hitaka. Zany hoe tokony misy lalàna manazava hatraiza no ampiasana ny teny malagasy, hatraiza no tsy maintsy ampiasana ny teny malagasy, ary hatraiza ihany no teny frantsay no azo akeny. Zany hoe eto moa zany mahita ny mpampianatra ray teny amin'ny université tiako alefa ny adevitra ny hoe amin'ny politika ny bilinguisme kokoa no tokony apetrakitsika fa tsy sanatria amin'ny prosentsika kasikany hoe tsara kokoa efa ianao fantatra teny malagasy tsara atsika io fa tokony misy zavatra mazava kokoa ary zay tena isorako le député nanotra nyty lalàna ty fa tsara kokoa zany tao anatin'ity lalàna ty raha fahitatsika mazava hoe amin'ny sehatra tahaka ny ahoana no tsy maintsy misy ny teny malagasy ary amin'ny sehatra tahaka ny ahoana no azo ekena ny teny frantsay ihany amin'ny fampiasana azy amin'ny firenena avy any ivelany tahaka ny ohatrany hoe ny Canada, ny Suisse, ny inona ihany koa izay mampiasa ny politika teny amina bilinguisme eo nanamatsiny les travaux de commission anesthésia à membre de la commission fatao anatin'le sarabitaka le programme ordre du jour vaovao dia lasa be da be izay membre de commission no tsy tafiditra tao anatin'le izy dia lasa tsy afaka miadevitra en séance plénière koa tsika rehefa voafetra le fotoana fa zay tena tiako atao hoe tsara kokoa raha ohatra ka tena nazava tao anatin'ny volavolan-dalàna ny politika kasika ny resaka bilinguisme amin'ny teny malagasy sy ny teny frantsay. Fahitako azy ny document rehetra dia tsy maintsy miaraka amin'ny teny malagasy. Omena fitenenana honorable l'entre-dévolé honorable Raymond, docteur Raymond.
Bakasitraka nagawin volagny la président. Atao fokifoky. Tsy nahay ny teny ofisialy ny teo ohatra tsy miboaka tao deko. Ary tany ivelany no nahaizako ny fiteny ofisialy. Ino ny dikany? Nisy politique teto Madagasikara natao fampizarazarana. Ary io fiteny koa natao koa afatsika koa fampizarazarana. Ka ny fampiarana n'ity ilalana ty zany ny tiako hotsilena mafy narangatana ezaka amin'ny tsika jiaby mba afoa ny fomba ny ampiarana azy. Ary na ny familiako manokana ny taranja malagasy tokony tsy ho tatao taranja hitsarana. Hatramin'ny anarako nazahoako baka mbola tsy nandingana ny noty 5 ny tenako. Ny tsy fahaizako teny ofisialy. Ary nahaizako ny fiteny couleur hita jaune zany efa mifanebiazako, volomparasy zany efa mifanebiazako. Ino? Satria aminay adeko jaune tsy mavo, mavo zany gris. Ka zay mahatonga anaty hoe tsy atao ny teny malagasy tokony hiainana fa tsy atao ho sazina ho penalizena ny tsy mahay azy. Fa le farany de farany tokony ho izy politique mpanjakana mba le zaza madiniky fanerasera. Iserasera ny zaza ny boka dioko andeha mananjary, ny mananjary andeha magena etc etc. Makasitraka to. Mara fitenenana manaraka solombavam-bahoaka mitondra ny lalana faraka 20 sady filoany antenera-pirenena Andriamatoa tsy teny Randrena Soliaiko anao fitenenana Andriamatoa Filoha. Misaotra Andriamatoa Filoha amin'ile fivolana. Firenena mandroso dia ny firenena mametraka ny hasiny kolontsaina. Ty fandraisako fitenena ty dia fangatahako amintsika solombavam-bahoaka rehetra tsy akanavaka na pomba zao fitondrana zao na tsy pomba zao fitondrana zao. Hajantsika amin'izay ny fanomeza hasiny budget-ny kolontsaina. Aoka isika rehefa ho tonga eto indray ny fandaniana ny loi des finances vaovao dia mba mangataka aminareo ministera izahay amboarinareo ny politika momba nyty hasiny teny malagasy ity. Ahy teo iny ko satria misy zavatra tsy mety amboarina maro resy lahatra zahay amin'izay zavatra zay. Amboarinareo zay politika zay dia asinareo budget zay zavatra zay fa olaninay ato amin'ny solombavam-bahoaka izay zavatra zay. Satria tsy misy zavatra handeha zao raha tsisy vola tokolasy tokovavy. Zavatra anankiray tiako ambara amintsika koa dia tsotra. Fefa nambara solombavam-bahoaka zay teo le izy. Tsy fanagasiana tia fa fanomeza hasiny ny teny malagasy. Zavatra anankiroa samy hafa izay zavatra zay. Mbola tsy nahita firenena folo mandroso teto ambony tany ka didi-pitsaranany dia tenin'olo hafa namoana azy. Itsika tena mbola voazanaka mihitsy. Ka raha misy teny natao teo hoe nalalam-panorena antsika zany tokony hiovy io. Fa ino moa novasa teny frantsay nefa tsika malagasy tokony hiova zay zavatra zay. Firenena mandroso iaby miteny teny. Hanaiky ve ny frantsay na ohatra ka apetraky tsika didi-pitsaranareo na ny apetraka amin'ny lalam-panorena zareo dia teny malagasy natao ao.
tsy anaika zany izy ka manina isika manaikan'izany zay zavatra tokony ho tonga saina atsika am'izay zavatra zay a zay any ny fandraisam-pitenenana ataoko toko alohana andalina ty zany izy iroso ko satria fa tsisy solobababoaka andray fitenenana intsony eto a dia raha misy fitenenana avy aminareo avy ao amin'ny gouvernement amina fitenenana nareo toko andriamato filoha ianareo ao amin'ny fikapanam-baromaritra ianareo filoha governa ianareo solobaboaka rehetra lasy tompom-vavy a tsy fanino anay ny mandray fitenenana eto tena koa mpampianatra ny universiténa Antananarivo profesora garantie fa mampatsiahy kely a fa tetsy ny toerako fonja solombavambahoaka eo fasivifolo angamba azay dia matsiaro zay dia mba mialatsiny fa teny zay kely ity lalàna tia raha olany eto dia tantara mipetraka eo amin'ny tantaram-pirenena araky ny fahitana azy dia hitombo ny fiandrianam-pirenentsika raha lany hitombo ny fototry ny fahaleovantenantsika raha lany io efa naneo tena teo amin'ny lafiny politika nanomboka tany amin'ny enimpolo isika fa everiko fa hitombo bebe kokoa izany ny fahatsapantsika ny mahaleo-tenantsika raha lany ity volavolan-dalàna ity ka izay no lazako hoe tena noratra tantara ianareo solombavambahoaka areo ny zavatra voatery teo maro misy moa le hoe aia hoan'izay efa nandinika amin'ny tsipria ny volavolan-dalàna efa somary voavaly any anatiny any daholo ilay aianareo teo satria efa ela dia ela no mandinina anty volavolan-dalàna ity misy koa mety tsy voateny any dia miaratsy fa fofo ihany ny famaliko azy ohatra hoe solombavambahoaka ndray teny hoe hosahirana ny malagasy zaza malagasy indrindra no teraka tarinan'ny taona telo amin'ny fitopolo sy sivinjato arivo satria hosahirana reo tady azy ka ity zavatra ty lalàna ty mety anova zavatra mety tsy ilay teny vahiny tsony no masontsivana ampidirana mpiasa fa iova ndray mety zavatra atao zany fa raha ohatra moa mijana amin'ny zavatra tamin'ny any zay no aiaina eo koa le hoe ny fahafantaranay nanaovanay ity zany nasainay nanao ty dia ny fahafantarana no fikarohana maro natao eran-tany ary toanan'ny UNESCO toanan'ny UNICEF voizy mihitsy azy dia ny fahafantarana fa ny fahafehezana ny teny ndreka teny tany ny tenitenentsika zany no mahamora ny fahazahoana sy ny fahaizana ny teny vahiny fa nolona tsy mahay miteny sarotra ho azy ny atratra lanitana kokoa ny teny vahiny misy koa ny aiay amle hoe tsy mahay teny malagasy indrindra fa mifampatana teny malagasy ny ankamaroa ny malagasy am'izao fotoana zao dia mety efa enitsika ihany maromaro amintsika fa hoe efa misy koa tetikasy anaovana boky anankiray irakitra ny fanoratana teny malagasy izay efa nekeny ny
tany amin'ny filakevitry ministra ny famatsiana vola azy dia vita afaka heritaona io. Zany hoe ilay zavatra ilaninareo eto zany a efa misy mitetika ihany ny analana izay olana amin'izay. Anankiray tiako variana koa hoe amin'ilay hoe tenimerina malagasy ofisialy sy fiteniparitra indrindra dia natao ho an'ny teny malagasy izay miseho amin'ny endrika marobe. Samy azo toeran'ireo fa ny azahoana kosa hoe teny fenitra anankiray zavatra tena mandeha miadana zany fa tsy vita anio dia anio. Kanefa tsy maintsy ho azontsika zany anefara isy ny teny iombonana ho azony malagasy rehetrarehetra idirany toetra sy ny tsy navobonana amin'ny fiteny efa misy eto amintsika. Misaotinareo tompokilasy tompovavy na tranianao nefa izay no azonay amalina ilay teo dia misaotinareo sady amin'ny fisiananareo aveo. Misaotra tompoko. Misaotra ny vao misolo-tena ny gouvernemanta mpanatanteraka mitondra an'izay fibelabelarana izay. Mbola misy mangataka sy solom-bavam-bahoaka savantsara ilaina omenanao ny fitenena. Misaotra Andriamatofiloha miaraba anareo tambana amboromaharitra sy isika solom-bavam-bahoaka rehetrarehetra ary ianareo avy eo amin'ny solon-tena ny ministera sy ny gouvernemanta. Mialatsiny tompo-tsaiko na efa voavaly teo ihany fa zao vao tonga noho ny asarotany lalana avy any amin'ny faritra fa ny fanontaniana izay mapetraka izao vao nahita n'ity tolo-dalàna ity dia ilay eo amin'ny 9/2020 ny teny malagasy ny teny enti-mampianatra eto Madagasikara anjaran'ny ministera sy ny rafitra voakasika ny manavaotra izany teny rehetra mifandraika amin'izany. Dia mitohy amin'ny 9/20 hoe ampianarana manomboka amin'ny sekoly ambaratonga fototra hatrany amin'ny fampianarana ambony fehezin'ny lalàna malagasy ny teny malagasy. Fa 2020 anisan'ny fepetra takina amin'ny olona omena mari-pahaizana ambony amin'ny anjerimanontolo eto amin'ny firenena ny fahaizana teny malagasy amin'ny alalan'ny fitsapahana am-bava sy antsoratra no amantarana izany. Angambany ny aiai moa zany araka ny efa mety misy ny teny teo aloha teo ihany amin'ity 5/20 sy 2020 ity dia sao dia ilay malgasisation teo aloha no anjaka satria raha vakina au sens strict zany ilay 5/20 io raha ny fahazahoako anazy dia hoe tsy maintsy amin'ny teny malagasy no ampianarana ny zaza manomboka izao. Ary anjaran'ny ministera no sy ny rafitra voakasika an'izany no manavao izay rizateny mifandraika amin'izany. Ny 2020 dia hoe fepetra takina nomezana mari-pahaizana eny amin'ny anjerimanontolo eny amin'ny université zany io. Zany hoe misy ny ataoko hoe karazana fanadinana zany hoe fitsapahana-bava contrôle zany na oral io sy antsoratra izay atao ankoatran'ireo ataoko hoe raha za zany nanao droit dia amin'izay fotoana izay hoe zany tsy maintsy exigena ve hoe ankoatran'ilay fanadinana izay efa ataoko eny amin'ny université mahakasika ny master en droit dia tsy maintsy asiana fanadinana amin'ny teny malagasy ve zany satria izay zao fahazahoako an'ity 2020 ity. Raha tena ampiarina au sens strict zany ireo andiny anankiroa ireo dia mialatsiny fa raha zany zany raha mizaha zao no ampiarina ty lalàna ty dia tena masamy teny efa tsy ahanana ino amin'ity diplôme universitaire mihitsy zany satria tena tsy mahafeny teny gasy amin'ny antsipoliana. Dia izay zany no mba fanontaniana ataoko hoe apetraka amin'izay fotoana izay sao dia sanatria ny hevitra isika ekeko ilay fanazavana mentiny Andriamatoa filohan'ny antenimera-pirenena teo hoe tena Sotra isy fandraisam-pitenena fatapitra izy teo dia irositsika amin'ny fandaniana ny lalàna
Mezaka kotsy mba tonga areo koa satria nanora tsy taninareo zao nafita ray le izy mba le rosotsika amin'ny raha ka aleotsika iroso am'fandaninany lalàna raha sitrakareo tokolasy toko vavy a koa satria efa vita ny fandraisan-teny dia iroso amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra isan'ny andina mahakasika ty tokotala isika izao marina fa ahitana andiny misa roa amby telopolo itya tondalàna ity famelabelarana ny antonanto nolany vaomera nasipantsina sy nasipanivana jerevo mitovana izay mandana zany dia atsangany tany izay mitsipaka izay mitsipaka tsy misy izay tsy lavozany koa fa lany ny famelabelarana ny antonantony izay nasiam-panitsina sy nasiana fanovana loaty voalohany fepetra kapobe toko voalohany famaritana ny volabola lalàna fototra andiny voalohany nolaliny vaomera nasipantsina fa tsy nasimpanovana jereo mitovana izay mandany zany dia tsangany tanany telopolo izay mitsipaka tsy misy izay tsy milazany heviny ray koa misy ray andiny koa nareo raha vavy nareo raha vavy miresaka rehefa tapitra iaina honorable iaina sy honorable Sophie satria nefa teneny teo io zavatra koa ambarako fa lany andiny voalohany izay nasiana pantsina fa tsy nasiana mpamofana toko faharoa ny momba ny fanambarana eran-tany sy ny lalàna manakery eto amin'ny firenena andiny faharoa sy andiny fahatelo nandiny vaomera nasipantsina fa tsy nasimpanovana jerevo mitovana izay mandany zany dia atsangano ny tany sivy-telopolo izay mitsipaka tsy misy izay tsy milazany hevy koa barako fa lany andiny faharoa ka hatramin'ny andiny fahatelo izay lany nasiam-pantsina fa tsy nasiam-panovana toko fahatelo miampisia mampiara andiny fahatelo nolaliny vaomera nasiam-pantsina sy nasiam-panovana jereo mitovana izay mandany zany dia tsangano tanany sivy-telopolo izay mitsipaka tsy misy izay tsy milazany heviny tsy misy koa ambarako fa lany andiny faefatra izay nasiam-pantsina sy nasiam-panovana lohateny faharoa ny amin'ny politika-pirenena momban'ny teny andiny fahatelo nolaliny vaomera tsy nasiam-pantsina sy tsy nasiam-panovana izay mandany zany dia tsangano tanany sivy-telopolo izay mitsipaka tsy misy izay tsy milazany heviny tsy misy koa ambarako ary fa lany ny andiny eny ray tsy milazany heviny ray koa ambarako ary fa lany ny andiny fahadimy izay tsy nasiam-pantsina sy tsy nasiam-panovana andiny fahaela ka hatramin'ny andiny fahasivy nolaliny vaomera nasiam-pantsina sy nasiam-panovana jereo mitovana izay mandany zany dia tsangano tanany sivy-telopolo izay mitsipaka tsy misy izay tsy milazany heviny ray
misy olombavaoaka sady tsy mitsipaka tsy mandany tsy manangatana tsy haiko hoe inona le izy sa isitsika teny fahefa izy ty atao misy olombavaoaka sady tsy mandany no tsy mitsipaka no tsy milaza ny heviny dia ina ny antsotsika azy rehefa mba iangaviana isika mba ilaza ny hevitsika rosolobavaoaka na mitsipaka na mandany na manimbeto fa ny tsy bonao présence totrany tsy mety rahatsy andiny fa enina ka hatramin'ny andiny fa sify fanaritsika teo a lohateny fahatelo ny amin'ny zo momba ny teny andiny fahafolo ka hatramin'ny andiny faraka ambin'ny folo no lan'ny vaomera nasiam-pantsina sy nasiam-panivana jereo fitovana izay mandany zany dia tsy agnanontana izay mitsiva telopolo izay mitsipaka izay tsy milaza ny heviny kombarako ara fa lany ny andiny fahafolo ka hatramin'ny andiny faharaika ambin'ny folo izay nasiam-pantsina sy nasiana fanovana lohateny faefatra antsikiny politika sy zo ary fepetra momba fampiasana ny teny eto Madagasikara toko voalohany niany rafitra andiny faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny andiny fahatelo ambin'ny folo no laniny vaomera nasiam-pantsina sy nasiam-panivana jereo fitovana izay mandany zany dia tsy ankanontana sivatelopolo izay mitsipaka tsy misy izay tsy manany heviny ko ambarako ary fa lany ny andiny faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny andiny fahatelo ambin'ny folo izay nasiam-pantsina sy nasiana fanovana toko faharoa ny amin'ny raharaha-mpanjakana isa tokony andiny fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny andiny fahavalo ambin'ny folo laniny vaomera nasiam-pantsina sy nasiam-panovana jereo fitovana izay mandany zany dia tsy agnanontana efapolo izay mitsipaka tsy misy izay tsy milaza ny heviny ko ambarako ara fa lany ny andininy faefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahavalo ambin'ny folo izay nasiam-pantsina sy nasiam-panovana toko fahatelo ny amin'ny fanabeazana fampianarana fanofana andiny fahasivy ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahatelo amby roapolo no laniny vaomera nasiam-pantsina sy nasiam-panovana jereo mitovana izay mandany zany dia tsy agnanontana efapolo izay mitsipaka tsy misy ray roa izay tsy milaza ny heviny ko ambarako ary fa lany ny andiny fahasivy ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahatelo amby roapolo izay nasiam-pantsina sy nasiana fanovana toko faefatra ny amin'ny serasera sy fandraisana amin'ny pirenena malagasy amin'ny sehatra samihafa andiny faefatra amby roapolo ka hatramin'ny andiny fahavalo amby roapolo no laniny vaomera nasiam-pantsina sy nasiam-panovana jereo fitovana izay mandany zany dia atsanarontany izay tsy milaza ny heviny tsy misy izay mitsipaka tsy misy ko ambarako ara fa lany ny andininy fa efatra roapolo ka hatramin'ny andiny fa valo amby roapolo izay nasiam-pantsina sy nasiam-panovana lohateny fahadimy ny amin'ny sazy andiny fahasivy amby roapolo laniny vaomera nasiam-pantsina sy nasiam-panovana jerena mitovana izay mandany zany dia tsy agnanontana sivatelopolo izay mitsipaka
izay tsy milaza ny hevitra. Ko ambarako ara fa lany andiny fa 7 izay nasipantsika sy nasipan'ny varako. Lohateny fepetra samihafa. 5 ka hatramin'ny 5 Laniny vaomera nasipantsina sy nasina fanavana. Izay mandany zany dia tsagnano tanàna. 5 izay misipaka tsy misy izay tsy milaza keviny koa ambarako ana fa lany ny 5 ka hatramin'ny 7 izay nasipantsina sy nasina fanavana. Tompolahy sy tompovavy, vita izay ny fijerena isany andiny. Iroso ny fandraisana fanapahan-kevitra amin'ny ankapobeny mahakasika ny tolo-dalàna ity ary isika izao. Ny andininy fa 9 ao amin'ny fitsipika anatin'ny fianteveram-pirenena no ampiaritsika amin'ny fandaniana ity tolo-dalàna ity. Atsangano ary ny tanana izay mandany anty tolo-dalàna ity. 7 izay mitsipaka tsy misy izay tsy milaza keviny ko dia ambarako ara fa lany ny tolo-dalàna larana faha tsipika aotraotra 4 sy 4 tsipika mitsivalana perina mikasika ny politika ny fampiasana ny teny sy ny zo momba ny teny eto a Madagasikara. Lany zany ny lalàna. Zao fotoana zao taorian'ny fandraisana fanapahan-kevitra ny tolo-dalàna larana faha tsipika aotraotra 4 tsipika 4 sy 4 tsipika mitsivalana PL izay dia omena ny solom-bavam-bahoaka nanolotra ny tolo-dalàna zany ny fitenena. Omenanao tompony ny fitenena. Misaotra dia matovy loha. Ny voalohany aloha dia misaotra antsika rehetra, misaotra antsika namana solom-bavam-bahoaka nandany an'ity tolo-dalàna mikasika ny fampiarana ny zo teny malagasy ity. Misaotra an'ireto mpikatroka sehatra amin'ny teny malagasy izay nandro an'izao tolo-dalàna izao ka afaka natolotra teto anivon'ny tenim-pirenena. Ny ankabeazantsika dia nandany amin'ity lalàna ity. Teo koa nefa ny any nisy nametraka fanontaniana. Ny zavatra tia hotsopihana farany dia ity lalàna ity dia ataontsika hoe loi cadre zany hoe lalàna tolotra amin'ny ankapobeny izy ity. Fa ny sehatra samihafa na eo anivon'ny fampianarana, fampianarana ambony, fampianarana teknika, eto anivon'ny tenim-pirenena sy ny androm-panjakana hafa, ireo droit-mpanjakana rehetra dia mbola samy manana ny ataontsika hoe décret d'application zany izay mbola politika hoentin'ny gouvernement zany ary tsika mbola eto amin'ny anteveram-pirenena dia mbola andany teto-bola mifandraika amin'izany tahaka ny lazainy Andriamatoa vola teo. Fa ny zava-dehibe androany dia hoe nambolatra tantaritsika ho isika teo na amin'ny
nanampy teo amin'ny fananganana an'ilay lalàna na itsika teto amin'ny exécutif dia namoratra tantara tsika ka noho izany a miendrika loatra ny zavatra tahaka izao toanana ka isorako be tabe atsika namana solom-bava-bahoaka no ny fanoanana an'ity tonga-dalàna ity ary minitsika fa fiandrianam-pirenena mitombo fahaleovan-tena mitombo no azontsika aorian'ny fandaminana izao tonga-dalàna izao mankasitraka atsika rehetra tompoko. Ya, misaotra ny andriamatoa solombavam-bahoaka isika tamin'ny fandraisam-pitenenana izay solombavam-bahoaka rehetra izay soloko tena koa dia misaotra anao a tamin'ny fanolorana ny didialana izy tena nalatsatantara isika androany a araka ny fifana velobelona tsika teo iny a tsisy firenena mandroso zany folo eto Madagasikara eto Madagasikara zao ka mampiasa ny fitenin'olo hafa izy na fitafian'olo hafa fa hitako hoe zava-dehibe ny fanoratana izay tantara izay miaraka taminao nandroany. Ho antsika avy ao amin'ny gouvernemanta misaotra anareo manokana koa ny solombavam-bahoaka rehetra amin'ny alalako a tamin'ny asa magadiry izay nataonareo a nahafahanay a mivoatera ity lalàna ity ka dia saotra sy fankatarimana no omenay anareo tompoko. Omendalana anareo